Matito ko vita me fulna andiny favaly dia raha efa affiché amin'ny écran dia raha antsika vakiny zany. Isa roa telo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe efa ao ve? Voilà. Zay! Inona le zay? Le ato. Ka tsy haiko inona le zay mbola. Isa roa telo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny andrandry izy ireo. E tsy nahita olona afa-tsy Jesosy irery ihany. Rehefa andeha fotoana rehefa aveo, aoka ianao tsy ahita olona, fa aoka ianao ahita an Jesosy. Rehefa ho vita ny fivorintsika 3 andro teto, aoka ianao anadino ny olona, fa aoka ianao atsiaro an Jesosy. Rehefa ho vita ny fiarahantsika mivavaka eto, aoka ianao tsy ahita olona, fa aoka ianao tsy ahita afa-tsy Jesosy Kristy avy any Nazareta irery ihany. Teka mafy be ho an Jesosy e. Mameritra ny fisaorana zay rehetra nandray anjara tanteraka an'izao croisade zao ao anatin'izany ny fiombonan'ny mpitory filazantsara eto Fianarantsoa. Teka mafy tsika ho an Jesosy ny préfet, ny be ny tanàna, reo rehetra zay nanao sini nanaiky anome ny fahazahon-dalana nahafahantsika menakavo ny vory teto teka mafy ho an Jesosy. Ny jirama no ny amin'ny herinaratra zay amatsiny atsika. Teka mafy tsika ho an Jesosy. Ireo mpifanolo-bodorindrina eto amin'ny manodidina zay nanaiky mba tanteraka an'izao fiarahantsika zao ny tompony amaly fitiatsika rehetra, trano finenana ankohonana eto amin'ny lampan-tanàna tsy an'olona zao teka mafy tsika ho an Jesosy. Reo ainao manjery niara-niasa tamintsika na ny radio na ny télévision, radio Soleil, radio Mampita, radio Rofi, radio Fanambarana, radio de l'Amitié, Shine Radio, radio Jiro sy Fanasina, TV Sofia, TV Viva, TNTV, Gideona Télévision, hvkl Mandidy, hvkl Rivo Mamo, ny ambassadora Mahomby, ny Liwan Joda, na pira, na mpitendry, na mpandihy, na mpitondra dité, mety daholo, alléluia. Ny ekipa teknika rehetra ao amin'ny logistika, vidéasta, son, mpanao tamtam, teka mafy tsika ho an Jesosy. Reo pasteur sa rehetra zay tonga aty teka mafy tsika ho an Tompo zary zany resiko zany mety misaro lamba izao tsy maninona sanak'Andriamanitra io ianao iraikitra voninareo mbola misy tsy mifandray tanana itsy 1 2 1 2 3 4 What's wrong with you? I'm the calculation. I said you to this. So, man, you scale with you. Are you here again? I never. Are you here? Let me kiss it again. Misy mana zavatra baka ufakofaka fiany umakumana na casquette umakumana si le helo fa sa sensible le helo bonsoir
Manomboka androany Irayan Croisade Fiombonana tsy sarasarany anara-piangona fa Jesosy akopakopay mba tiany ahita androany e etsina hoana fianarantsoa mitotorepoka ho any Jesosy zany ray Samimadi Allez passe zay aloha fa sao tsisy nefa voandray ianao fa manomboka tafiditra n'olona tapitra mazotorana resika ry a hitra anatina fiderantsika mandrosy raya zay mitona gatona rima rapy lazantsarana rapy a ndao ho tiavatsika mitanana maveo voninahitry Jesosy reny any ndao are Halleluja! Ahoana ozy izy le hira teo? Mandroso izy? Ay, rehefa mandrositsika dia ny lalana makanina sarotsarotra aza tsy maintsy andehanantsika. Halleluja! Marina sa tsy marina? Select DJ! Andewanya! Tobra ambony tanana mpandresy, tobra ambony tanana mpandresy. Yes. Ny afina melony indray. Andewanya. Rampanzina lanitra dia tazako mitavana. Mamira terio. Na desastra lalana maka eny Zorakotra rampanzina lanitra dia tazako mitavanao mamira terio manilontie na desastra lalana maka eny Zorakotra tanaty kezina be kitroka tsisy azavana tanaty lavaka lalina tapitra tsy tany lalako bana satria mpamoronetra tamin'ny hevitra tsisy fepetra satria nijabaka anatin'ny lalina disy nanao ambiletra dia nitosina te valabalako reo atalana ny osombovoka te dia hitoetra nefa tsy tamana rovodrovotra re makateta fa tao mendrano potipotika te rovodrovotry ny akampisana nefa dia iny fantazako le afina melony indray navitana mahafahalasako tonga naverina teraka indray tsy maintsy mitoetra ao an-tranoko ianao raha mitoetra tsy avelako tsony tsy maintsy mamikitra mafifofotra manina zay izy rony tsy maintsy manampy eo fo amin'ny fomba fijery-tsotsoko amefina tetra taloha dia hitsabo ny ratra efa saika nanoto satria tovy debe hitato ny veriteny hoe lay bona fafina amble mandeha hoe rampanzina lanitra dia tazako mitavanao mamira terio manilontie na desastra lalana maka eny Zorakotra rampanzina lanitra dia tazako mitavanao mamira terio manilontie na desastra lalana maka eny Zorakotra
nefa te indry fatazako le afo nameriny indray navita namafaly lasako tonga naverina teraky indray tsy maintsy mitoetra ao an-tranoko ianao raha mitoetra tsy avelako tsony tsy maintsy mitoetra ao an-tranoko ianao raha mitoetra tsy avelako tsony lalana makany eny izorako an-trano halleluja ataovy ambony tanampandresy yes iza mampakafy rapy eto ray ihany mampakafy rapy aminareo reo roa telo olona raiky manangana tanana anakiroa ny rapy a fanalavahana ny ekipa misy ekipa zay miaraka amty fasantsara miaraka amty fombonana ty mosy olo tena androany de hoe rima arapila zantsara zay nitonany anazy daore kazana gadona be deaibe no hita ato tsy haiko hoe mandia an'izany ve neta Fianarantsoa hoe ty zoky be mahafinaritra ty fa zao ampianarako zavatra nareo de mamaly fotsiny eto zany tsy misy spectacle tsy spectacle natao fa tena miara midiran'Andriamanitra miara zay araikitra tsy spectacle fa raha misy mitarika de afaka manaraka ianao tsy hoe menetsy hoe tsy maintsy mipetraka rehefa tsy zakanao le drill le fastantina mety io zay tsy hoe ho an'ny tanora zany drill zany dadany atao amin'ny fanompona manao drill daholo fa samy manana drill io tena marina zao manao fotsiny aho hoe ove satsy ao hoe de mamalina reo hoe awe raikitra atrery amin'ny spritera mangamanga hitako ianao io tsy miara mitodika any daholo fa zay ihany mijery anazy ove satsy ao hoe de zao ataotsika aingaikaingany ove satsy ao hoe ataovy tanana anakiroa mihitsy atao asehonao fa ao tsara ianao ove satsy ao hoe raha izitsika ary Mamri Just Gospel Choir International Ministries Church Alleluia davare Akuriabe Salama ba Fianarantsoa Tangan ataotsika tangan ho an'ny Jesosy Amolo tangan Alô tsangana Zay Amolo tangan Sara Jesus Tsy afaka mitsaky tsy afaka mipoko ny fitiavanao Jesosy ka iraiko ho tantaraiko ho reny izao tontolo izao Zay Azale tanane Amolomolo tanana ho amin'ny Fianarantsoa Zay Tsy afaka mitsaky tsy afaka mipoko ny fitiavanao Jesosy ka iraiko ho tantaraiko ho reny izao tontolo izao anareo Zay Fiderako anao Jesosy io tsy atako vazivazy na itsinjaka anany io tsy asiko barazy ewa Zay Sava Fiderako anao Jesosy io tsy asiko barazy na itsinjaka anany io tsy asiko barazy Zay Amolomolo tananary ambony tanatsika Zay Yawari Ave Satyawe Yuve Satiwe Yuve Satyawe Ajane hura kura kawande soti Zay
Iany eo, iany eo, iany e. Aiza le orakoraka e! Sao hira, sao hitera, naiza no ale. Fafanompoky io tiasy kolera, sao tozoro pare. Sai. Sao hira, sao hitera, naiza no ale. Fafanompoky io tiasy kolera, sao tozoro pare. Sai. Fidela com a não tem sons, que o teu tá com bate. Na itinta grande, e o teu fico parase. Eu. Sai. Saba. Eu a faranha. Alvesa tchau, ei. Makasitraka, aloha sy tonga le rana fa lava be ny anarana. Saka za mbola mipetraka moa e. Nareo kosa e. Vao tonga eto dia efa mipetraka sady nareo. Androano azy, ao tsara ve nareo aviatra? Ao ve sa tsy ao e? Sady mitazona le izy dia ao. Zao e. Rehefa tao amin'ny azy fijaliany Jesosy a. Rehefa ozy izy, inona ny teny nataony farany? Vita. Dikan'izay dia manino? Efa valideny mombanao. Rehefa mandray an' Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao a, efa misy somingeza be eo pa! Misy linarija zay hoe, aizy any amin'ny boky ny lanitra mihitsy ozy izy nosorata. Izany teo any! Androanina mbola sy nanaiky ny tompo sy mpanjakanao hoe Jesosy no raisinao, aza mialety raha tsy manaiky an'izany ianao. Le izy décisionao, izy fa mandondomana vanao ny fonao dia zao. Eo zany teny hoe orangamba mitsangana rehefa aveo mba rehefa mitory-teny tsika mipetraka satria pasteur tsy hiteny hoe mitsangana mitory-teny fa mba mipetraka. Fa aloha mba hitsanga antsika. Merci Sarah. Oui, ay, ende ity. Ary ndao mahitsangana daholo dia zao. Mamaly fotsiny nareo tsotra kely. Jesosy no mivalide. Averina? Ataovy le olona mahazo validation. Zao BBC raha pitso. Raha afaka BBC ve ohatra sanatana afaka BBC. Afaka BBC! Zay ny ataonareo. Nefa ty resaka ara-panahy mialeta anao dia any an-danitra amin'ny fotoana dia azo ifandresen-danitra mihitsy. Aleo vare, Jesosy no mivalide. Eo! Jesosy no mivalide. Dia zao, misy miteny ataorianako ato. Zay teneny dia valitsika an'izay fotsiny. En position ohatra zao daholo ane. Mba androany fotsiny ny bontsina kely fotsiny. Miara miteny mafy mihitsy. Eo e! Mafy! C'est validé, mission. Oh, verticaner, attends, maf. Isa! Otomarchevich! C'est validé, Jesosy ekaleta miara misot. Sady raisitsika le botika.
Andrasan'ny la mozika iny janona mihitsy izy voanandroso zany hoe tsaiky teny mba mandikely botikely. Alleluia! Alleluia! Afafaina amin'ny Jesosy ny tananao. Dia asandrato izy teneny alleluia! Dia teneny Jesosy mila miaona aminao androany. Tsy maintsy mikasika ny lambanao androany. Teneny izy tsy maintsy mikasika ny fonao androany. Azoko anao androany Jesosy. Tsy avotitra intsony ianao mandrakizay. Amen. Amen. Dao tsika ao anatin'ny jiro ity dia iandrandra indray nikasika Jesosy ary anatena azy anomana ny fotsika mampanatsika iona aminazy. Halleluia. Halleluia. Santa
zany fianaratsoa dia anidina hoeny aminao ao dia anidina hoeny aminao ao dia anidina hoeny aminao ao Tompo lazao mafy dia anidinao usaka ny teninao usaka ny teninao hoeny aminao ao Tompo anareo rehetra lazao te anidina hoe hirao mafia hoeny aminao ao dia anidina hoeny aminao ao Tompo asandrato mafy feonao dia lazao anidina hoeny ao dia anidina hoeny ao Tompo dia anidina hoeny ao na hoeny ao hoeny tumbiaka tao hoeny tumbiaka tao Tausija mafben teatanan sija Tompo. Amen. Afaka mipetraka vetivety ny Tompo. Sanatria tsy manapaka ny fifatoanao ao anatin'izany fiankofana mahafinaritra zany fa mbola hitory zareo indrindra mba tsy hisy zavatra anelindrelona ny fandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fampandora tena ho an'ny Tompo izay atao rehefa avy eo dia andahotsika tonga dia hanatanteraka ny fanatitra. Raha faly ianao dia mitiavan-tana aloha fa anao rakitra sika. Amen. Ao anatin'izay lazaiko izay dia mba miakatra malakilaky avy any zany ireo mpitondra ny fanatazan-drakitra mba eto aloha eto azafady Tompo koa tena ataosika malakilaky mihitsy ianareo izay mitondra ny fanatazan-drakitra mba mijoroa avy eto aloha eto azafady indrindra Tompo. Eny aritra. Ho tanterahantsika zany ny rakitra dia ireo mpanompon'Andriamanitra izay efa andeha any amintsika any itsika tsy mihetsika eo amin'ny toerana misy atsika fa mifantoka tsara amin'ny fiderana mifantoka tsara amin'ny fiankofana fa ry zareo zany andeha any amin'ny toerana misy atsika any anao ny fanatazan-drakitra dia anomeo amin'ny tompontsika izay manomeo izy Jesosy fatra tsara sady ahitsana eny mihoatra no atao eo ampifony mino fa ianao zay. Amen. Dia satria tonga dia hitohy ry zareo amin'ny hira isika manao fanatitra miatana dia andao tonga dia hivavaka isika ho an'ny fanatitra ary isotra ny Tompo sahadiny amin'izay atolotra ho azy amin'ity tolakandro ity. Raha eo makasitraka nampianarinao anay ilay anankiray amin'ny toetranao dia ilay toetra tia manome ary porofonay izany amin'ny alalan'izao fotoana izay arahana itsy izao hanome ho an'ny fampandrosoana ny fanjakanao zay ary mino izay fa ho tanterahanao miteny ireo izay manome fatra tsara sady ahitsana fatratra eny mihoatra no ataonao ampifony hitany vahoakanao noho ny amin'ny fahafoizany manome ho anao ianao ary vao mainka hanome bebe kokoa hatrany ary izy misaotra ray voninahitra ho anao. Amen. Dia samy mandeha zany itsika mitady rakitra ny mpihira
mitohy mihira-trano dia rehefa vita ny fanatazan-drakitra reo a dia afaka atolotra reo any pastera tompon'andraikitra izay isana zany ianareo pastera izay andray an'ireny rakitra anisan'ireny rakitra reny zany tonga dia efa miomana mandray azy rehefa avy eo. Eny toko misaotra toko. Alleluia! Ataontsika iteny hoe tsy maintsy misantatra ianao Jesosy androany. Afaka atao mafimafy noho izay ve? Tsy maintsy misantatra ianao Jesosy androany. Halleluia! Halleluia! Rehefa misantatra eo amin'ny fiainanao Jesosy dia esorina eo amin'ny fiainanao daholo ny aizina rehetra, ny endrika fahafatesana rehetra, ny endrika faharesena rehetra rehefa misantatra eo amin'ny fiainanao Jesosy. Andao omentsika ho azy ny voninahitra rehetra ao anatin'ity hira ity, ho azy ny voninahitra.
daotsika ika halleloia mafy tsara isaorantsika any jesosy ny fahafahantsika nampiasa foa nitondra ny vo ny fanatitra satria baiboly tena milaza hoe aza miseho foana eo amin'ny fanatren'Andriamanitra tsy mitondra fanatitra ny fanatitra rehetra nataontsika tamin'ity tia dia atolotra ho an'ny fiombonany mpitoro filazantsara eto Fianarantsoa tanteraka sy feno ary anomezantsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy izany tay Jesosy
ratsy misy anao. Tsy natao hisaraka ianao, nanalavitra anao. Fa sasangamy izay mety anjoa, natoka ilaozanao. Aza ilaozanao ao, aza manayay mialeo anazy ianao. Jesosy namiko tompo, ilay fanahinao. Vera ratsy eo ianao, aza ilaozanao ao, aza manayay mialeo anazy ianao. Jesosy namiko tompo, ilay fanahinao. Vera ratsy eo ianao. Tsy mahavita tena ireny ao tompo familana, izaho manontolo. Sinonsinona zay rehetra mety ananako, tompo ratsy misy anao. Tsy natao hisaraka nanalavitra anao. Asangamy izay mety ratoka ilaozanao. Aza ilaozanao ao, aza manayay mialeo anazy ianao. Jesosy namiko tompo, ilay fanahinao. Fa vera ratsy eo ianao, aza ilaozanao ao, aza manayay mialeo anazy ianao. Jesosy namiko tompo, ilay fanahinao. Fa vera ratsy eo ianao, vera ratsy misy anao, vera ratsy eo ianao. Asitsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy Kristy. Izy ny mendrika ny voninahitra, izy ny mendrika ny fiderana mandrakizay, izy ny mendrika ny andoliana, izy ny mendrika ny ankhofana. Le Kristy tsara indrindra mendrika mandrakizay. Ika aleluia mafy be antsika ho an'i Jesosy. Asivy ika mafy be ho an'i Jesosy. Aleluia!
Haleluya! Haleluya! Falmerabatsika pony fianaratsoa androany atoandro androany hariva manonona fahasoavan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Mino tsy matoky izay fa tsy tahaka ny nahatongavanao eto ny voanao eto rahariva. Hiasa mahery amin'ny fiainantsika tsiraray avy Andriamanitra. Ety am-pendohana dia mampanantenanao hoe sokafo ny fonao. Sokafo ny fonao andraisanao an Jesosy. Tsy tonga eto tsika hitazatazana fotsiny na hifety na handia na hira fa tonga eto tsika andray an Jesosy. Amen. Misy zavatra anankiray fotsiny tiako hozaraina amintsika androany dia hoe misy fotoan'Andriamanitra miasa amin'ilay tsy takatry ny sainao. Atsika oka tsy ho zatra miaraka amin'ny Jesosy. Ndraindray tsika eritreretintsika ohatran'ilay fahazarana ataontsika iny ny endrasantsika an Jesosy dia ndraindray tsika reraka ihany satria ohatran'ny hoe tsy mahita an Jesosy miasa eo amin'ny fiainantsika izany. Ao amin'ny Jauna 2 efa haintsika loatra ny tantara. Misy fotoan'Andriamanitra miasa amin'ilay tsy takatry ny saintsika iny fa mila maharaka sy matakatra tsara fotsiny tsika tsy zatra miaraka amin'ny Jesosy fa vonona ny ao anatsika hiaino isan'andro isan'andro. Tsika izany isan'andro tokony miandry foana hoe manantenanao a Jesosy amin'ilay zava-mahagaga indray ataonao fa tsy hoe Jauna 2 ve efa haiko izany fa Jauna 2 misy Jauna 2 vaovao foana mivoaka ao anatinao. Rehefa miresaka hoe divay izao tsika na ranom-boaloboka dia ny ao anatin'ny sainao dia hoe rehefa tsisy dia mamoaka vola, mitady vola dia mividy. Ny Jesosy nefa zavatra hafa mihitsiny. Vao tsisy ny divay dia ozy izy hoe feno rano ny siny dia ho avadika divay iny. Indraindray izay zavatra toetran'Andriamanitra izay tiany mba ho takatritsika hoe manana lalana tsy takatry ny sain'Andriamanitra. Ateto Jesosy dia mahalala ny ao am-pon'ny olona tsirairay avy izy. Mahafantatra Jesosy hoe mino anazy ve ianao sa tsy mino anazy. Dia niandry Jesosy hoe iza ny atoky azy. Teny aminao androany hoe isan'andro isan'andro porofoy fa manana an Jesosy ianao. Izany mahatonga antsika mitady olona foana. Izany mahatonga antsika tsy manantena zavatra be dia be satria tsy mahatakatra ny fiasan'Andriamanitra. Rehefa Jesosy te hizara divay na ranom-boaloboka dia ranony azy ny avadiny ho tonga divay. Fa rehefa itsika indraindray mila an'izay zavatra izay dia vola ny tadiavintsika hividanana an'izay. Tiako tsika mba hiala amin'ilay mahazatra antsika androany fa tiako tsika tena hitodika hoe tsy ho zatra miaraka amin'Andriamanitra. Tsy tokony tsika ho zatra miaraka amin'Andriamanitra. Ohatra izao fomban'Andriamanitra anankiray hoe rehefa mahita vovoka izy dia avadiny ho tonga zavatra sarobidy iny vovoka iny. Ianao izao rehefa ao an-trano na mikiraronao ireny vovoka ireny tonga dia fafanao fa tsy ilainao. Ny an'Andriamanitra nefa ireny vovoka ireny asiany fofinainy dia lasa ianao. Ohatrany ny fomba fiasan'Andriamanitra. Tiako ianao tsy ho zatra miaraka amin'Andriamanitra. Tiako ianao tena anana fo hoe tonga eto androany. Raha marary dia tsy andry hoe ahoana izao no ataon'ny pastera fa manana ianao fiandriandrana manokana hoe Jesosy inona no ataonao androany. Inona izao fantatro fa hiasa eo amin'ny fiainako ianao. Fantatro ianao fa ampiakatra indray amin'ny fieritreretako amin'ny fatokisako anao isan'andro. Izany mahatonga antsika ry havana kivy eny am-panidinana indraindray, kivy eny am-panimponan'Andriamanitra satria ilay fieritreretanao ihany no averinao fa ho fiasan'Andriamanitra dia lasa tsy mahita an'Andriamanitra eo amin'ny fomba ny vaovao ianao. Andriamanitra nefany isan'andro isan'andro izy dia te hiasa vaovao amin'ny fiainantsika foana. Te hikasika fiainan'olona foana izy. Te hanova fiainan'olona. Te hiaraka amin'ny olona foana. Fa izao manaiky ve ianao hijery azy amin'ilay fomba mahagaga izay fiasan'Andriamanitra. Raha ohatra an'izany ny fomba fisainanao dia tsy mieritreritra intsony ianao hoe tsinitsinina. Tsy mieritreritra intsony ianao hoe iza moza. Indraindray tsika mametraka ny tenantsika ho tsinitsinina eo ampiarahana amin'Andriamanitra hoe izay iza ve dia havita inona. Nefa tiako tenenina anao hoe mivovoka izay tsy ilaina, asorina kanefa rehefa reny no hitan'Andriamanitra dia nasiany fofinaina dia lasa sasa ianao.
teteny aminao hoe Andriamanitra ne te hanova fiainanao e. Andriamanitra te hiaraka aminao fa zao mila misokatra amin'ny masom-panahinao ahita bebe kokoa le fahaiza-manao n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mba hahatonga anao hanantona azy bebe kokoa. Minitry matoky androany fa hiasa mahery eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Androany dia zao manomboa miaina ohatra mbola tsy nihaino tenin'Andriamanitra. Androany ataovy velona ao anatin'ny fonao hoe Jesosy manasanao indray androany tahaka nyity tokantrano izay nanasan'i Jesosy, tsy nieritreritra ninino io tokantrano io fa nanasan'i Jesosy, dia rehefa nanasan'i Jesosy izy dia tsisy fahasambaraka teo amin'ny fiainany. Teny aminao hoe eo amin'ny fiainanao isan'andro asao Jesosy. Asao izy mba ho tonga eo amin'ny fiainanao mba hiala amin'ny fahasambaraka rehetra. Rehefa eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray Andriamanitra dia tsisy fahasambaraka ntsony eo. Dia rehefa ohatran'izany ny fomba fiarahantsika amin'Andriamanitra dia miasa mahery eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Lasa tsy vesatra ho anao ntsony no mandeha manompo an'Andriamanitra fa fifaliana ho anao no mandeha mitady an'Andriamanitra satria fantatrao hoe iza mola Andriamanitra tomponao. Betsaka ange ny olona tsy mahafantatra an' Jesosy fa miferitreretany hoe marary dia izay nanantonako an' Jesosy fa adininy hoe Andriamanitra ane le manova tantaran'olona lay mpanota lasa hovany zanak'Andriamanitra, lay tsinitsininy tahaka ny vovoka azy novainy misy fofinaina misy atenaina ka te hampahery anao androany hariva te hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Sokafo ny fonao androany, sokafo ny fonao raha ho avy ny tenin'Andriamanitra aza miandry ianao hoe ametra tanana amiko ve zao io pastery io satria iza ny vavaka ho androany fa eny am-pitoerany eny dia efa tonga dia miandrandrahan'Andriamanitra hoe tahaka ny nanivan'Andriamanitra ny rano tonga divay no afaka nivan'Andriamanitra ty fiainako ty koa ka androany hariva raha mino ianao dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra. Hitehakitsika sady hitsangana andraisantsika ny fandarana manaraka. Daontsika hanome voninahitra an' Jesosy Kristy. Eto am-pitsanganana dia homantsika ny fontsika tsiraray avy. Iona andray tenin'Andriamanitra. Ampifatoy amin'i Jesosy irery ihany ny fonao. Aoka ny finiavanao mihitsiny no hipetraka androany hoe Jesosy Kristy no ilaiko eto androany. Amin'ny anaran'i Jesosy hitsoka ny soafarintsika tsiraray avy. Dia isan'ilay teny izay rahantsika mamerina miaraka amin'ny faharesan-dahatra ho voninahitr'Andriamanitra. I rahantsika manao zany mba ho voninahitra ilay tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka. Hosana, hosana, halleluja! Masina, masina, masina! Ho an'ilay mitoetra eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay. Jesosy Kristy, mpanjaka mpanjaka sy tompony tompo. Hosana, hosana, halleluja! Masina, masina, masina. Ho an'ilay mitoetra eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay. Jesosy Kristy, mpanjaka mpanjaka sy tompony tompo. Hosana, hosana, halleluja! Masina, masina, masina. Ho an'ilay mitoetra eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay. Jesosy Kristy, mpanjaka mpanjaka sy tompony tompo. hvkl-mission feo an Jesosy. Halleluja! 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 Nanao
fahadisoana ny devoly? Inona ny fahadisoana nataony devoly? Ny samborony Jesosy, ny kapohany Jesosy, nompohana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Fa zavatra anankiray no adininy, tsy ny zairy ny vavany. Enoy, rehefa niteny Andriamanitra hoe misy mazava, dia nisy mazava. Rehefa niteny Andriamanitra hoe misy zava-maitso, dia nisy zava-maitso. Ny zavatra adino ny Satana, ny tanan'i Jesosy azo ny fantsihana, ny tongotr'i Jesosy azo ny fantsihana, lany voan'i Jesosy azo ny tsondromony. Fa rehefa tsy ny zairy ny vavany ka niteny hoe vita, dia vita ny famoteny. Enoy, tsy zavatra nolazain'Andriamanitra ka tsy nitanga, fa zay nolazain'Andriamanitra dia nitanga. Androany hariva, ninninona mbola tsy vita rehetra eo amin'ny fiainanao, teo amin'ny hazo fijaliana ny laza hoe vita. Manany anao fanantenana androany hariva, fa misy an'ilay ray tokana zay eto androany. Izy ny mahery indrindra, izy ny lehibe indrindra, izy ny antony ty fikorinty, narany no asandratsika, ny voninany no hitsanga eto. Izy la izy eritreritrizay ka homandrakizay. Halleluja, halleluja. Natapona aza ny lalana any atsimo, natapona ny any avaratra, natapona ny any andrefana, natapona ny antsinanana. Tsy asakana an'Andriamanitra tsy asa, fa izy lay mahery. Tsika rehetra hiteka ho an'Andriamanitra. Ao fa fainy amin'ny lanitra ny tanao dia misorana Andriamanitra ny fonao manontolo.
aoka zay rehetra miandrandrany Jesosy amin'ny fitakarivo ity satria izy no antony ty fivoriany ity. Androany hariva raha very ianao tadiaviny, raha potsaka ianao atsangany, raha very hevitra ianao izy le mpanolontsaina mahagaga, raha sendra mitebiteby ianao izy no ndry amin'ny fiadanana, ary ninoninona zavatra mbola tsy tanteraka eo amin'ny fiainanao maefa ny zavatra rehetra izy lay mahery, izy lay mahagaga, izy lay maefa ny zavatra rehetra. Halleluja. Eto mpanomboana dia te hisaotra manokana andreo raha malalako rehetra ao amin'i Jesosy ny pasteur rehetra ao anatin'ny fiombonana. Eto amin'ity altary ity nanaovako fanekena aminareo fa hifampitantanytsika mandra-piavin'i Jesosy. Halleluja! Ary tena nahafapoa ny fiara-miasa tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo tamin'ny fanomanana an'izao rodorotom-piombonana ho amin'ny famonjam-panahy zao. Ndao ity antanana maveo ny tompo ny amin'ireo pastera malalantsika ao amin'ny fiombonana orakoraka maveo an'zareo. Raha mbola tsy ao anatin'ny fiombonana ianao nefa kristianina, manasa anao zay ndao hiaraka aminay. Zay tsy hitaona olona anaraka anay fa zay anaitra ny olona ino an Jesosy. Ndao aloha mba hitea tanana maveo any tompo hoe ny antony fiangonana tsy maintsy miditra fiangonana kosa aloha ianao raha mbola tsy manam-piangonana, satria mila mitohy le fahasoavana voarainao eto. Rehefa mandray fahasoavana ianao dia zao nafaran'i Jesosy amin'ireny olona sitrany ireny. Afaka ianao zao amin'izao sisy zao aza manota intsony, fa raha mbola manota ianao dia anjoanao ny ratsy lavitra noho ny teo. Ilaina ianao tezaina ary fiangonana. Misy ny ministera dimy nomen'Andriamanitra ahafahanao manovy, mandray, mijoro, mitahiry izay fahasoavana rehetra nomen'Andriamanitra anao. Noho izany raha mbola tsy manam-piangonana ianao dia tsara manantona ny olona ao anatin'ireo fiombonan'ireo fa ireo ny fiangonanay eto Fianarantsoa. Ndao ity tanana maveo an'Andriamanitra. Fahatelo tsy kely fa lehibe ihany koa. Misaotra ny vahoaka amin'ny Fianarantsoa, misaotra ny fiangonana eto Fianarantsoa, miara-manotrina, miara-miompoa ny amin'ny fahatateran'ilay 3 andro ny rodorotom-pamonjam-panahy teto Fianarantsoa. Voninahitra ho an'i Jesosy, Andriamanitra manankaream-pahasoavana ane amalifity anareo. Halleluja! Jesosy raha hiteny ianao androany, aoka tsisy teny tsy avy aminao eo am-bavako Andriamanitra, fa aoka ny teny rehetra izay hivoaka ny vavako dia le tena avy aminao. Osory hafana masino anambara ny teny-pahamarinana rehetra araka ny fahalalàn'Andriamanitra. Ny teny mantsy tsy mila entina mambavaka hoe osory satria ny teny dia Andriamanitra, fa le mpitondra teny mila fanosorana satria olombelona ihany. Noho izany fanamasina androany oka hifankahita ny teninao amin'ny fiasan'ny fanahy ato anatiko mba ho fahamarinana ny alohan'ny vavako
amin'izay fotoan'izay tsy ho diso ny anjara voatendry sy apetraka ho eny ambavako ho an'izay rehetra manatrika eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristian'i Nazareta. Misaotra anao ny amin'ireo rahalahy era rehetra fiangonana rehetra tonga eto izay mitondra mambavaka manokana amin'izao fotoan'izao. Mino Andriamanitra fa efa miaino an'izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy eo an'Andriamanitra. Maza ho toerana tompoko. Halleluja. Ao amin'ny Hebreo 12 alohan'ny hidirantsika amin'ny fizarana ny teny jerena ny Hebreo 12 ny andininy voalohany dia ho dingantsika amin'ny andininy fahaenina. Amin'ny anaran'i Jesosy ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Dia ny andininy fahaenina hozy izy ny tenin'Andriamanitra, fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Misy karazana finoana anankiroa voalaza ny soratra masina. Le finoana voalohany, finoan-javatra. Ny finoana dia fatokina ny zavatra antenaina, fanehoana zavatra tsy hita. Io karazam-pinoana ao amin'ny Hebreo 12 voalohany io no ahafahantsika mifandray amin'ireo karazan-javatra lazain'Andriamanitra fa nataony ho antsika. Ary ilay finoana anankiray faharoa amin'ny andininy fahaenina ny Baiboly dia milaza fa finoana an'Andriamanitra. Dia hozy izy fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy na inona azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra, satria izay miantso azy na mivavaka aminy dia tsy maintsy mino fa misy izy fa tsy zavatra, ary mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Izany no mahatonga antsika rehefa feno ny fehepety ny finoantsika an'Andriamanitra, mino an'Andriamanitra isika, dia ho amoraina ny azahoantsika ny zavatra rehetra. Satria ny fakasitahana tsy ao ambadiky ny fanantenantsika ny fahaiza-manaony, toy ny hoe mino sika ary manantenitsika zavatra, fa ny fakasitahana nampifamantorany amin'ny finoantsika azy, fifandraisana amin'Andriamanitra. Rehefa mino an'Andriamanitra ianao fa misy izy ary mpamaly soa izay mazoto mitady azy, reo fahasarotana rehetra hoentin'ity fiainany ity dia hijoroan'Andriamanitra ho mpamaly ianao amin'ny fotoana rehetra, satria hidiny eo amin'ny fiainanao ny fankasitrahany. Tsy maharety akao an'Andriamanitra, tsy maharety akao an'Andriamanitra. Halleluja. Androany zao tsika tsy ezaka zany, tsika tsy ezaka ino an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, fa androantsika anokatra amin'ny fotsika hifandray amin'Andriamanitra. Ny finoanao fa misy izy mamelombelona ny ao anatinao, fa ny zavatra rehetra hainy atao. Kanefa fankasitahana midina eo amin'ny fiainanao, izay no natonga ny laza ho maly, fa navery finoana azy le malemy nitry ny 30 taona teo amin'ny faritan'i Betsesda, dia nanana fanantenana izy tao anatiny, nanana faharetana izy vokatry ny fanahy hiandrasana ny rano ny Betsaida hetsika. Nandritra ny 30 taona izay fanantenana izay tsy tiany Jesosy hotsosoana, ary izay faharetan'izay ampijoro an'Andriamanitra anotriny. Ny finoana mety very satria tsy nanantena izy hoe Jesosy no hanasitrana azy, fa ny fahareta izy tamin'ny janonany ela teo amoron-drano, satria nanantena izy fa ndray andro hoany nandritry ny 30 taona dia tsy maintsy ho sitrana izy. Aza mandevona amin'ny fanantenanao amin'ny fotoana mety andiso anao,
fa mijoro fa le tompony fotoana afaky ny amerina amilon'ny zavatra rehetra ary na toinona na toinona fotoana very tany amin'ny lasa rehetra rehefa eo Andriamanitra vitan'Andriamanitra amin'ny récupéré na mamerina an'le fotoana lasa ho amin'ny androany satria izy sy miova omaly sy anio ary mandrakizay androany ariva hitondratsika ao anatin'ny fotoana foy ty teny ty dia teny nandoleko nandritry ny alina nomen'Andriamanitra ho an'ny fianaratsoa ozy izy Jesosy lazao amponina sy mpino fianaratsoa fa izao Jesosy Kristy ho izy tsy za tsy Jesosy Kristy fa mitondra ny hafany fotsiny izao Jesosy Kristy ho izy no mpanangana sy mpamerina amilon'ny andreo zay nailika mafantatrareo be fa rehefa Andriamanitra ny asa ny zavatra rehetra ataonao dia lasa fantsona ampiasain'Andriamanitra any amin'izay dingana tiany isehoana sy zavatra tiano atao le anjomara ntsofina nandritry ny 2 andro zay nitsoka anjomara tsika iny anjomara ntsofina iny dia mampatsiaro tamin'ny andro ny Gideona tsy anjomara ny Josoa iny andro danana manda fa anjomara ny Gideona iny ananganana lela mahery rehefa fotoana ny jobily ka tsofina ny anjomara dia fantatry ny Israely feo amin'io fotoana io fotoam-pamitsorana mahazo mody ny gadana tsy miteny ao mpitsara azy fa tonga dia hoe ty ny entany dia mivoaka amin'ny fonjy izy mandeha mody satria jobily ny olona nanana trosy tsy maintsy mahafoy ny trosany amin'ny sakaizany satria jobily ninninona zany zavatra rehetra mitranga amin'izany ka ny taninao latan'olona dia azonao alaina indray le taninao zany hoe rehefa fotoana ny jobily dia vaky balina amin'ny fanafana halleluja voatsofina fotsiny ny anjomara dia fantatry ny fanahy sy ny tontolo ara-panahy fa misy zavatra mitranga ho ataon'Andriamanitra androany ny instrument an'Andriamanitra no nitsofitsika ao anaty baiboly Andriamanitra tsy nitendry gitara ao anaty baiboly Andriamanitra tsy nitendry piano ao anaty baiboly Andriamanitra tsy nikapoka bateria ao anaty baiboly Andriamanitra tsy nitsoka sax fa ao anaty baiboly Andriamanitra nampiasa anjomara inona ny zavatra hitranga androany zavatra hitranga androany hipika ato anatin'ity fotoana ity ro fanahy rehetra zay ny azonanao hatramin'izay ary ny zavatra hitranga hivoaka ho azy avy ao anaty fangina ny Andriamanitra dia zao ny zavatra iseho aoka hitsanga an'Andriamanitra ary ely ny fahavalony zay mangala azy dia antositra ny tavany mandrakizay ohatra nyreny le savoka miepo reny eo anoloan'ny afo no miepo ny fahavalo eo anatrehan'Andriamanitra fa izy zao Andriamanitra zao Jehova mahery-tso Jesosy avy any Nazareta ary amin'ny alala mifiasa amin'ny fanamasina androany rehefa herim-panoherana rehetra tsy nambolen'Andriamanitra hohokotongotany dôly hohokotongotany dôly hohokotongotany dôly tonga eto ianao reraka miala eto ianao matanjaka tonga eto ianao marenina miala eto ianao mandeha tonga eto ianao jamba miala eto ianao mahiratra tonga eto ianao mpanota miala eto ianao zanak'Andriamanitra tany amin'ny toerana rehetra zay nandanan' Jesosy rehefa nandeha Jesosy vakio ny baiboly Matio, Marka, Lioka, Jaune teo amin'izay toerana rehetra nandehanana dia namela marika izy hoe nandalo teo fianaratsoa
tafiditra ao anatin'ny programme Jesosy ofisinao. Tsy hoe zao Jesosy vao hoeto akory fefa présenté to izy tamin'ny alalan'ny fiangonana fa misy karazam-pitahiny zay tsy azonao any am-piangonanao rery, tsy azonao any amin'ilay toerana ny tendrombohitra ivavahanao iny, tsy azonao any an-trano manokana le mandohalika fa bedin'Andriamanitra amin'ny fotoana anankiray ahitany fa eo daholo mipirala miara-monina. Ny salamo fahatelo amby telopolo amby zato ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo baiboly dia milaza tsara hony raha ny pirala ny miara-monina fa didiny Jehova ho eo ny fitahiny. Ka misy karazam-pitahina ka tsahanao fa tsy azo rehefa reraka ianao fadianina mbola tsy mitrangana izy miandra n'le rendez-vous androany. Tena mitsotra aminareo zahay fa zay pirala ato amin'ny Jesosy tena mifankaty zahay sa tsy pastera tena mipopo zahay ary ao anatin'ilay fiombonam-po io mahatonga ny devoly mitady zay fomba anasaratsarana ny fiangonana satria fantany fa misy karazam-pakastahana tsy azo ny fiangonana mihitsiny raha tsy misy fiombonana. Dia raha vao miombona ny zanak'Andriamanitra manomboka miororo izy satria ny fiombonana sy ny firaisan-tsaina mapidina ny manifestation pentecostale. Lasa midina ny fanamasina, lasa miasa Andriamanitra misapatitaka devoly satria maneho ny voninahiny Andriamanitra. Tsy azonao le zavatra lazay. Raha azonao le zavatra lazaiko iorakoraka ianao sady te-tanana mafy eo an'Andriamanitra. Efa mifampiresaka amin'ireo pastora ray aman-drenitsika eto Fianarantsoa rehetra. Ao anatin'izany ny président fikambanana ny fiombonan'ny pastors fa hoe ho ataontsika isan-taona ity évangélisation eto Fianarantsoa ity. Raha mbola tsy miverina any amin'ny raha manilanitra Jesosy dia mbola hitoy isika mandra-piavana. Ataovy amenna moe. Ary ao anatin'ny firaisapo homanitsika tsara lavitra noho nanomboantsika ny zavatra rehetra satria fantatro fa ao anatin'izao fiombonan'izao mivaky farany mialoha amin'ny fotoana iverenana satria rehefa tena miray fody sy misy fiatsaram-belatsy ny mpanompon'Andriamanitra tena manompo an'Andriamanitra kosa aloha fa tsy zavatra hafa. Dia mitsotra aminareo fa hientana ny fon'Andriamanitra ary faly izy satria mahita firahalahiana tsy misy fiatsaram-belatsy. Ary raha vao nyray sainy reo, raha vao nyray sainy reo, raha vao nyray sainy reo vavaka nidina ny afo tonga de faya. Halleluja, halleluja. Misy tantara zay to anatin'ny soratra masina ato. Tantarana vehivavy izy ity ny fampiresaka tamin'i Jesosy. Zay lay fanombohana ao anatin'izao famaranana izao. Mateo 5:10 ny andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazarety dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidôna. Ary indro nisy vehivavy Kananita anankiray mivoaka avy tamin'izany tany zany ka nianso nanao hoe mamindrafo amiko tompoko zanaky Davido, zanako vavy ampahoriany demoni loatra. Fa Jesosy tsy namaly teny azy dia nanantona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe roay izy miantso mafy atahoritsika ato. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe tsy nirahana afa-tsy amin'ny ondro veriny zanak'Israely fa nanantona ihany raha vehivavy dia niankohaka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko vonjeo. Fa izy namaly ka nanao hoe tsy mety raha maka no mofonjazy ka nanipy azy ho an'ny ambokely. Fa hoy raha vehivavy mariny zany tompoko fa na ny ambokely azy mba hinana ihany zay sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny fononao tonga avy aminao arak'izay inonao dia sitra niaraka tamin'izay raha vehivavy zay ory zay le zazavavy. Zao ny zavatra mitranga. Le vehivavy niantso an Jesosy fa Jesosy tsy namaly mahitsy azy
raha dika tsy nahafaly mivaly tenin'i Jesosy. Hitanareo, misy fotoana misy zavatra arinao fa ketrehany manatsaina le izy rehefa tsimponiny dia averiny zavatra mampitsiriritra anao. Andaso azavaiko kely. Ho an'ny mpandrafitra, rehefa mandrafitra ianao dia alamainao le hazo. Any aminay eny Ambositrany misy an'izany. Any be hazo. Rehefa kikisana, malama le hazo dia misy ny atao hoe taimbakona. Dia iny taimbakona iny tsy ilaina. Fa angoniny iny dia misy manary. Fa rehefa hitan'ny olona iny hoe arina dia misy mitsipona ataony fanotrehana koa ny mpiompy. Ary ny zavatra tena mahavariana iny vovokazo na potikazo iny any andafy anamboarany zareo tontony dia sy ny lakôly dia lasa meuble faran'izay tsara noho ny meuble vita amin'ny hazo. Dia ny zavatra mahavariana lasa lafo vidy mihoatra noho ny hazo tena izy. Dia variana ianao, zavatra arinao tsy ilainao eto Madagasikara, alainy manatsaina dia tontony vao maipitehany ary asiany lakôly dia amboariny dia lasa varavarana faran'izay tsara tarebe any amin'ny birao, averiny eto aminao amin'ny vidiny lafo. Enoina ty famarina ty misy zavatra indraindray tsy fantatrao fa ianao le ailika io ohatrany taimbakona. Mandalo Jesosy mijery ianao, efa mandinika izy hoe inona reny anaovako azy. Zay no mahatonga antsika tsy tokony eritreritra zavatra hafa amin'ny fiainantsika na ohatry ny voailika azy ianao azaketraka fa mijoroa. Satria androany hariva ho amboarin'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia ho averina eo amin'izay nanilika anao dia ho ataon'Andriamanitra lafo vidy noho ny teo aloha mifizinao. Somare urakoraka ao an'Andriamanitra, somare urakoraka ao an'Andriamanitra. Mba fantatrareo ve fa zavatra anankiray eny an-tanan'Andriamanitra tonga dia miova lasa tsara lavitra tsy nidirany amin'ny teo aloha. Eritrereto vehivavy mpitondra tena tamin'ny afako maly ny teny an'izay, lanjain'olona anakefatra le razana andeha alevina sendra mifanena amin'ny Jesosy teo ambaravarana taonaina nitendreny le vatapaty niarina le maty tonga dia mipetraka. Dikan'izay mbola eo am-pitsana niala avy any amin'ny fahafatesana andeha alevina lasa mpanjaka ny lanjaina. Satria mifanena tamin'i Jesosy taiza teo am-bavady. Vovoka ny hitan'Andriamanitra. Ny kirarinao raha voatratra ny vovoka indrindra fotsifotsy kopakopahana satria tsy ilaina. Fa le tsy ilaina mihitsy na sy ny fofonaina dia tonga olona mitovy endrika aminy. Ny fiainanao tsy ratsy ny vovoka. Ny fiainanao tsy ratsy ny vovoka. Fa ataovy plus Andriamanitra fotsiny io androany ene. Ataovy plus Andriamanitra fotsiny io androany ene. Fa tsy tovy endrika teo aloha itsony. Zany no ananantsika mpanota fanantenana. Manana fanantenantsika fa tsy ho lavo na ho rava ao anaty fahotana mandrakizay. Fa raha mbola isan'ny velona ianao dia misy antenaina amin'ny fiainanao. Satria afaky ny anapa-kevitra ianao androany hariva. Hiteny amin'i Jesosy hoe mila anao ny fiainako. Anadino ny lasa rehetra, hiala amin'ny fahotana, hitsangana amin'ny fitsapon'Andriamanitra. Dia tiako milaza aminao fa vao plus Andriamanitra le mpanota faniliky ny olona iny tonga dia lasa zanak'Andriamanitra. Zavatra tsy azo ao le izy. Tonga dia lasa zanak'Andriamanitra. Ary rehefa zanak'Andriamanitra dia mpandovan'Andriamanitra. Ary raha mpandovan'Andriamanitra dia mpiray lova amin'i Jesosy. Dikan'izay
olona iray ao amin'ny fanjakany sady tsy azo ampiororona, tsy azo tena, tsy azo ravana satria miaraka mahery ambony mahery. Raha ianao aloha zay olo zay tikanao ty takarivo ty iorakoraka halleluja, halleluja. Misy zavatra tsy mety aminao fa nao mavomavonao tsy nilainao dia nalain'ny hafa tamin'ny-pahendrena fotsiny le izy dia novay sy namboariny tsara dia lasa mampitsiritanao indray le izy nefa efa narianao. Mba fantatrareo fa na io zordira sy fako azy lasa odina azo atao angovo manjary gasy fandrehitra. Ny ronono rehefa mivadika dia aza harina fa azo anaovana mozarela, aza mora manary ninoninina. Raha ronono simba azy azo ka fromage. Ny fiainanao tsy mbola tany ianao raha mihevitena hoe antitra fa mbola misy akamariazy koa e. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Aza manary toko zany fa tsy ny zavatra hita maso no maritra ny zavatra hitranga. Misy mikady sy mijery akaiky ny fiainanao. Ianao metimietreritra hoe tsy vita tsony fizy efa misaina hoe ahoana ny anarenako anio. Ianao metimietreritra hoe zavy amba izy pity mpanota velo loatra aty ve dia tiako ho fantatrao fa nisy anankiray maty 1000 taona lasa efa nanolotra ny ainy amonjy anao fa fony mbola mpanotsika dia fa maty amonjy antsika Jesosy. Halleluja. Averen Jesosy, averen Jesosy, urakuraga mafeon Jesosy. Devoly tsy misaina eritreretina rehefa tsy mihetsika ny tanany satria ny tanany manao fahagagana. Eritreretina hoe azo fantsihana ny tongony dia tsy afaka andena izanaiza tsony nefa ny tsy fantany fa zay tsy vita ny tongony tsy vita ny tanany fitainy ao vavany. Izy raha namorona zavatra rehetra tsy ny tanany no ntsona fa ny vavany no tena kietina ho ary zalahy reny, kietina ary zalahy reny. Zany mahatonga ny hoe ny sainy miezaka ny ho be saina izy fa tsisy révélation, tsisy révélation. Raha zay ry zao vavan'i Jesosy dia tsy niteny Jesosy hoe vi. Halleluja. Raha zay ry vavan'i Jesosy dia tsy niteny Jesosy hoe vita fa voalatsaka ny hoe vita dia mahazo manateny ianao fa afaky ny ho vitain'Andriamanitra daholo zay tsy metimety rehetra eo amin'ny fiainanao. Ianao zao ho faniny avy eo kosa tsaniny. Amen. Fiainanao tsy mety repareny. Amen. Zay raraka rehetra ho atsangany ray. Ny rofo rehetra ho esorony sy ho taoko io. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja, 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 halleluja. Zay efa nary vokatry tsy fahatakarana nisy naka satria nazo fanambarana, nazo fahendrena dia namboariny ho tonga zavatra tsara lavitra sy mihoatra noho ny teo indray. Mba fantatrareo fa ny olo maherin'ny Davida tsy mimpanan-karena teo an-tanàna fa ny olo maherin'ny Davida le olona fanahy efa 100 lahy reny efa tsy tiany olona tsony ny maherin'ny Davida niaraka tamin'ireo hatrany anaty zoy. Fony izy ninjay ny Filistina tsy nandao azy ireo tsangana kosa olona loatra mbola niaraka taminy fa rehefa avy eo reo efa 100 malemin'ireo lasa mpampiororo an'Israely ray manontolo ao anatin'izany Ahitofela. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Aza mba azon'Andriamanitra ihany
fa raha voenao za aloha tonga dia mampitandrina e aza miova fora tsy teandray fahasoavana fa raha voenao manapa-kevitry miova fo eto androany tsy hitako zay hoteny raha voenao io manapa-kevitra androany hoe za androany jesosy isan'izany olona tenenin'ny pastera zany vonina tena n'olo tena ho anao tsy mahazo vazy ianao tsony tena hijoro amin'ny sitraponao anara-dianao efa lasa ny zavatra taloha alleloia andeha amin'izay hijoro olom-baovao anomboka avy any jesosy tsy hitatsika maso izy fa izy miheno an'izany zao faly be mihitsy efa mibitabitaka izy hoe ahita olona ray roa telo efatra dimy enina hitsangana androany ary anapa-kevitra iala amin'ny fahotana fa hiverina ao ambala tsy mare orakorakavalanamate halleloia zany no mahatonga anay tsy mba manasy maniliky olona zany aminay ny olona nampanankarena na mahantra tovy daholo satria olombelona fantatry fa reny olona mety hifaniliky androany reny aza donoina fa reny ny olona goavana raha pitso jereo fa mifaniliky sy fanaly ao anaty baiboly lasa nyraisin'Andriamanitra ohatra avy eo amin'ny vovoka izy nasandrany ho tonga mpanapaka ny olony Davida zany olona reraka kely ampiandrasan'ondry fozy izy Andriamanitra olona araka amin'ny foko mba eritrereto Saoly very fotoana ela be vao niona tamin'ny anjara voatendriny satria olona nanandratra azy telo andro vezivezy fa be rubriky ndray ny atao hoe kisy Samuel voalohany toko fahasivy sy Samuel voalohany toko fahafolo any an-trano vakio izy ndray na indray hoe very fa zao izy nandeha nanao hatramin'ny fanatitra vao niona tamin'ny Samuel atao an-tranony ary saika tsy niona raha tsy nienon'le mpanompo kely ny teny hoe misy aty hoetoany dia ndao hijery azy dia tonga tany niona tamin'ny Samuel vao nahazo ny anjara voatendriny fa Davida any ampiandrasan'ondry Samuel lefa antitra be satria efa lehibe lasa tsy maintsy nandeha nidina tany an-tsaha hitady azy satria ny fonao tadiavin'Andriamanitra fa tsy mipozinao Samuel lava rantsanana be mihoatra noho ny olona mihoatra amin'ny soroka Davida fohy kely sady ololo volo mena volo ohatra naka dia ozy Andriamanitra ny fony io sarobidy amiko ny fony io sarobidy amiko mba fantatrareo zao no nataon'i Jesosy tamin'ny Petera moa ny fitiavanao mihoatra noho ny fitiavany reto ny fifaninanana faran'izay tsara indrindra eo amin'ny fiainana dia ny fifaninanana ity an'Andriamanitra rehefa mifonao no hitan'Andriamanitra rehefa hitan'Andriamanitra io tsy mahazaka mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana io Andriamanitra angeza be fantatrao io hoe tompon'izao rehetra zao midina izy maniraka mpanompo izy dia ozy izy hoe mandana any fa misy Davida any Davida araka ny foko dia zao osory ho mpanjaka izy fianaratsoa naniraka anay Andriamanitra avy any lavitany tahaka nandrana Samuel hitondro zao afaty zao anao tianao ny rainao ao am-pony anao miantso anao izy hiverina aminy voninizy ny anangana anao voninizy amerina amin'ny laony ny fiainanao ajanony ny adalana rehetra fa tonga amin'ny fotoana anangarana anao fianaratsoa Jesosy nailiky le vato izay nariny ny mpanao trano nanjary voatefy ho tonga andro sy fehizoro indrindra raisin'Andriamanitra Jesosy rehefa nailiky ny olona novonoiny olona lasa tonga andro ekina amin'ny famonjena izy mahitanao androany fa nataizana ny liananao na nanarinanao mety efa toy ny very zany ianao rehefa jerena fa androany Jesosy naniraka anay ilaza aminao tonga
tonga izy hitady anao, tonga izy hanangana anao, tonga izy hampahery anao, tonga izy hamonjy anao, tonga izy hanafaka anao, tonga izy hanangana anao, tonga izy hananatra anao, tonga izy hampiavaka anao. Raha ianao zay olo zay, raha ianao zay olo zay, tikanao. Alleluia. Hey! Sainao androany izy, andray ianao dia hovainy ianao. Ngamba fantatsika tantarany Jona Jona toko voalohany sy ny toko faharoa. Rehefa nanomboka nandany iraka Andriamanitra ho an'ny Ninive Jona ka tonga tao anatina sambo anankiray, dia lasa nanohatra azy ny tafiotra sy ny rivotra. Dia nalain'ilay olona tao izy natsipo no any anaty rano. Zany hoe tsy nilainy ho an'ny Tarsisy izy, fozy izy Andriamanitra rehefa natsiponareo Jona ho any anaty rano, ho tsiponiko ho any anaty rano izy, dia ho andrasako sy ho atsangako. Dia eritrereto ilay natsipo tsy nilaina ho an'ny Tarsisy, lasa mpaminany lehibe nandrasana tany Nineva. Rehefa nahilika izy any anaty rano satria tsy nilaina, nalain'Andriamanitra izy, dia noentiny any amin'ny destin. Misy olona eto mavoanao toeriny rivotra io, tsy hoe ny rivotra ny te hisotasota, fa any amin'ny lalina tsy tokony ho alehanao ny alehanao. Mety mieritreritra fa maninona ry any tsy tafavoaka misy. Dia ozy ianao hoe mafy be ve ny fiainana sa manakory? Tsy zay ilay izy, tsy ny fiainana mafy, fa misy fotoana ianao misisika makany Tarsisy. Dia ny zavatra ilaina tsy maninona anao ohatry ny voahilika azy ianao satria tsy any amin'ny toerana tokony isy ianao ny andehananao, fa amin'ny fotoana napahanao hevitra hiala tsaona amin'ny ololarana tsy mety alehanao io, no hitsipona n'Andriamanitra anao, dia hoentiny ho any amin'ny destination mapety ianao ianao. Niniva hoa lasa niandry azy ary niova ny tanàna anankiray noho ny fisiny. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Lasa avotry Niniva noho ny fisiny Jona. Natsipy izy fa tsy nilaina satria mitondra tafiotra. Angamba mitondra loza ho an'ireo Jona, fa ny Niniva Jona dia mpanafaka. Raha misy toerana anankiray nanilika anao dia aza mitomany fa mangatan'Andriamanitra eo amin'ilay position sy toerana mapety ianao, fa izy bénédiction tsy maintsy ho avoaka n'Andriamanitra amin'ny alalanao. Alleluia. Angatsy fantatrao ilay fako lanjary lasa gasy. Andriamanitra tsy mamela ny zavatra rehetra ny forono tsy ilana azy zany, fa nafako ary zay ka ny misy ilana azy. Mety mieritreritra ianao io fa misy mitsindrona fako, misy mitsindrona fako, jerenao raha pitso vitany gazy ilay izy rehefa avy eo. Azy mezana mitsindroka fako, fa mitsindroka fako rehefa manana fanambarana sy tonga tao amin'ny révélation, dia lasa navita gazy izy, lasa lafo vidy ilay izy, lasa miafina ao ambadik'ilay zavatra tsy ilaina ny tena antony ilana azy. Ilay vehivavy Kananita dia maranahako, inona ny zavatra nisy? Tomany tamin'i Jesosy ilay vehivavy satria tsy jiosy izy. Jesosy mba sitany ho zanako vavy, dia hozy Jesosy tsy mety raha ho an'ny amboa-kely mofonjaza e. Ohatra masika be zany ilay teny nataon'i Jesosy. Dia hozy izy ilay olona rehetrarehetra efa betsaka no nitady azy, dia normal raha miavinavina izy satria tsy mikarakara olona firy-tsony izy satria efa nandroso be sady efa nigoavana. Raha taloha zao izy ny ohatran'io dia tsy miteny masika be ohatr' izany, tsy maniliky olona ohatr' izany. Ny olonanao mifantoka loatra amin'ny zavatra ivelany raha tokony handray fahagagana amina toe-po feny fanetretena. Problème ny olona be dia be toe-po, tsy manaiky anetritena mba handraisany zavatra goavana. Aza variana mijery izay zavatra ny ivelany ianao, misy isy mba amandraisa fianarana amin'ity vehivavy ity. Jesosy anieny teny marary, fa ho Jesosy hoe mofonjaza le izy fa sy natao an'ny amboa-kely. Dia ozy le vehivavy namaly an'i Jesosy, alika tsy maninona tsy olan'izany fa velona ohatry ny amboa fa mbola misy atenaina ny amiko, fa io alika lazaina io ane ka mihinana an'izay sombotsombony amin'ny mofo izay latsaka avy eny amin'ny latabatry ny tompony.
dia ozy le vehivavy hoe raha mofo aminao le fanasitanana za mahafantatra ny grandeur anao fa ny fanasitanana tsy mofo anankiray zany fa sombo mofo tsiponiny zany zany hoe nahidin'le vehivavy le considération momba ny fanasitanana jesosy nametraka amin'ny fanasitanana ohatrany mofo fa le vehivavy napidina an'izy ohatrany sombo mofo zany hoe nametraka izy hoe ianao grand loatra ka tsy mofo ny fanasitanana raha mifahitako ny fahaiza-manaonao fa le sombotsombony raraka fotsiny zany taitra jesosy satria enjana be le considération ara-panahy mipetraka ao anatin'ny fampidinan'le vehivavy ho sombo mofo le fanasitanana le verin jesosy ao any zanaka maro ny zanak'Andriamanitra tokony hinana mofo eo ambony latabatra fa variana dia ararotiny mpisipony eny ambany latabatra zay tokony hoaniny eny ambony latabatra amin'le sombony mitondra vokatra fa le ambony latabatra tsy nisy ninana pastera inona ny tiana olazaina ny mofo anera latsaka tsy miova ny tsirony fa mofo ihany raha miteny jesosy hoe fanasitanana mofo ka latsaka le izy mety latsaka le izy fa tsy ponina avy eo ambany fa fanasitanana ihany koa zavatra tsy azy fa zao misy testa ny fanafahana amin'ny karazana toe-po miaiky sy manaiky fa rehefa nanaiky Andriamanitra dia tsisy nininina azy ho atao fa tsy maintsy mitranga amin'ny vokatra ka androany arivo na eo ambony latabatra io na hotsiponitsika eo ambany latabatra tsy mampaninina fa zay nailika mihitsy sy zay tsy nilaina tany amin'ireny no nisehon'le vokatra sombo mofo tsisy miraharaha zany fa tratra n'le mpitsipona le sombony nailika lasa fanasitanana ho an'ny ankonany any atrano délivrance à distance avy amin'ny fitsiponana fanasitanana avy eo ambany latabatra fa zao jesosy tsy tiany ianao hipetraka eo ambany latabatra fa tiany ianao akariny eo ambony latabatra satria raha mofo latsaka eo ambany latabatra ny alika rehefa ambany latabatra maka n'iny izy dia lasa dia raha vao misy latsaka indray eo dia verina izy ka ianao tsy alika fa ianao zanak'Andriamanitra ny atao hoe alika ao anaty baiboly dia zay olona tsy zanak'Andriamanitra fa jentilisa miaina ny fanao zao tontolo zao dia hitany jesosy le ramatoa fa tsy olona an'Andriamanitra fa mbola jentilisa teo jesosy ambokely dia raha ny ambokely aza ny sisika dia nahazo ny anjarany ianao ve androany ny an'olo tena ao an'Andriamanitra anavao fanoratenanao ao anatrehan'Andriamanitra hiavana amin'Andriamanitra tena mahita kovera mipetraka rehefa avy eo ho velolarin'Andriamanitra dia hopetrana eo ambony seza ianao hisitraka an'izany maimay po halleluja halleluja sombona voninahitra fanafahana dia ampo anao jesosy tsy naraha rehetra koa nosotraniny taon'ny Israely fa teto le zanaka vavy ny vehivavy kananita sitrana tamin'ny sombo mofo zay nanekeny vehivavy io ilatsaka ametraka ny rano ho tonony ambokely afaka hitsipona an'izay latsaka avy eo amin'ny latabatra ny tompony tiako ianao androany teny isaina hoe misy fitiavan'Andriamanitra miasa eto mahafantatra eo ve ny olona mahita anao hoe iny ve ohatran'ny Zakaiosy hitrana any ampanota ve io ndray tsy avotra tsony firy zay nahita an'io fa mbola ohatry zao ihany io nefa eto ianao mandray anahako androany tehiteny aminao a fa tsy ohatran'le olona leo anao fa nanolotra ny ainy natolony mba hamonjy ianao satria sarobidy aminy ianao tiako nilaza aminao fa na ianao rerara ny olona teto ambony tany dia mato anao teo amin'ny azo fijaliany Jesosy za tena nanana fahatsapana ny asarobidiny fisiko tao apoly dia nahatsiaro hoe nalainy avy lavitra loatra halleluja nalainy avy lavitra loatra dia misy fotoana rehefa miran'indry izy dia makasika mifoko mihitsy le izy hoe nalaina ho avy lavitra loatra ve tsy otinao nalaina ho avy lavitra loatra fafananina ny diantokinao
Nyainaku Burufuni fiainaku Fanalaino avlavitra loatra Siwari Tsika anao hitsangana amin'ny toerana misy anao. Avy lavitsika ny Ilay olona no vonjenao mitsaokanao Ilay olona nanaovanao zay no lazainao Fa tsy zay no lazainy olone Tsy amikero anazao sy zao hoe Fizay lazainy teninao Zay ahoe Zay ahoe Ilay olona nisitranonao mitsaokanao Ilay olona no sitraninao mitsaokanao Jesosy Ilay olona nanaovanao Zay no lazainao Fa tsy zay no lazainy olone Tsy amikero anazao sy zao hoe Fizay lazainy teninao Zay ahoe Zay ahoe Nalainao avy lavitra loatra na iza afaka mali ny antson'Andriamanitra androany. Antson'Andriamanitra fa tsy antson'olombelona. Mankintahety ianao niombona sy havana amin'Andriamanitra. Eto ilay tianao, eto ilay miantso anao, eto ilay manangana anao, eto ilay namelany amiko. Tsy ianao akory ny ratsy ninaka tsy hainy avela fa nampamon'olona na olona faran'izay rasy nakambarabasy azy misolo azy Jesosy mamaim-pona ny fampijaly. Narotainao mitsaokanao Ilay olona nanaovanao Zay no lazainao Fa tsy zay no lazainy olone Tsy amikero anazao sy zao hoe Fizay lazainy teninao Zay ahoe Zay ahoe Ilay olona narovanao mitsaokanao Jesosy Ilay olona narovanao mitsaokanao Ao anatin'ny olona anao no makefitra voany an'olombelonao Jesosy. Resy laty anao ny nipazotoko sy mamasofina manoka. Makanesa ety aloha, makanesa ety aloha. Hivavaka amanao zay, hivavaka amanao zay. Halleluja. Fizay lazainy teninao Zay ahoe Zay ahoe Raha eto ianao resy lahatra ao anatin'ny fonao an'olo tena sendray an Jesosy tomo sy mamonjy ny fiainanao manokana manana fahatsapany ianao hoe za lay olona tena mila nikasika ao Andriamanitra mila mifanofanao mpanota efa fanilika miandry anao ny rainao tianao Jesosy ao ampony anao makanesa ety aloha miazaka zany amin'ny toerana misy anao aza manà fa tsy hoe ianao mpanota be indrindra akory fa niompona rehetra dia tian'Andriamanitra ovonjena raha ianao manketaeta niompona aminy makanesa ety aloha anisa 10 ako anisa 5 ao fa rafaelany dia aza menatra any amin'izay toerana misy anao fa nalavitra aza misy anao miazaka za ty aloha vonona ny andray anao Jesosy. Halleluja. Isa Zay ahoe Nazao isa Jesosy mitsaokanao hoe Za Jesosy mitsaokanao hoe Andriamanitra tsy misy fiovane Tsy manditsy fanantenane Jesosy Zay no lazainao no nataonao hoe Andriamanitra tsy manaretane Zay anao zay Zay anao zay Mitsaokanao Za Jesosy
Mbola malalaka ety aloha aza afaka mbola mandroso, afaka mbola mandroso, afaka mbola mandroso. Halleluja. Tsika rehetra eny amin'ny toerana nintsy tantanantsika ety aloha isotra an'Andriamanitra mba hisy fitehirizana, hisy fakasitrahana, hisy fanafana, hisy voninahitra ho ataon'Andriamanitra ny fiainan'ireo izay mangetaheta azy. Tonga ety aloha ity tena mila azy amin'ny fony manontolo. Tadio fa Andriamanitra dia mifaly any an-danitra ho an'ny olona anankiray bebaka fa amin'ity takarivo ity tena mino Andriamanitra fa eto ny fanatrehanao miaraka aminay. Ianao ny karon'ny fon'ny olona, ianao ny taonany olona, ianao ny manaitra sy manangana ny olona, ianao ny mamantatra ny olona tiana hovonjena. Ary androany ako tanteraka eto izany fanekeny izany amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misaotra raiko fa mendrika ianao ny fiterana manakizay amin'ny anaran Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Manontany anareo eto aloha ary manontany anareo azao amin'ny anaran Jesosy. Tena mifonareo ve ny anoloranareo ny tenanareo an Jesosy? Andray azy ho tombo sy famonjy ny fiainanareo manokana. Raha tena mifonareo dia tenena tena mifona itoko paster. Zany fanekenareo zany dia afaka iarahantsika miompo miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra hitondram-bavaka anareo. Raha ny lavitany ianao resy lahatra fa sendra tsy tonga aty aloha nefa maniry koa n'olotra ny fiainanao an Jesosy dia atsangano ny tananao ankavanana, atsangano ny tananao ankavanana na any amin'izay toerana misy ianao any fa mety tsy tonga aty ianao. Ny eto aloha moa zany dia efa izy. Dia ity koa miaraka averintsika fa hita an Jesosy ianao na iza misy ianao. Avereny miaraka amiko zao vavaka zao. Jesosy manantona anao androany arivo, mandrafo amiko, mamelany fahotako rehetra androany ariva Jesosy mangetaheta ny fiainako. Raisiko ianao ho tompoko, raisiko ianao mpamonjy ny fiainako manokana. Midira ato anatiko, manjakay eo amin'ny fiainako. Milanao a Jesosy, soraty eo am-boky ny fiainana ny anarako. Zanak'Andriamanitra, sota Jesosy ny amin'ny ranao zay manadio azy, mamafa ny fahotako anao a Tompo. Amen. Aza hity retanana Jesosy retanina misangany reny dia aoka na ety aloha na ny any rehetra ny namerina izany vavaka zany dia mivavaka Andriamanitra mba ho voatahiriny tsirairay avy mandra-pahatonga an'izay andro zay dia le fotoana lehibe apakaran Jesosy ny fiangonana ao aminy mba ho tafiditra soamatsara anivon'ny fiangonana izy ireo ka hanompo sy hanohy zao asa tsara zao ho voninahitra ao amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Taontsika ity an-tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Azadinao fa misy taratasy kely hozarainy mpiandraikitra aminareo dia soratanareo ny anaranareo numéro ny téléphone-nareo tsisy engagement le izy fa mba hahafahana mivavaka ao anao sy manao suivi ny fiainam-pananao na zahay na ny reto pasteur be dehibe reto dia hivavaka ao anao anatin'izany. Rehefa manam-piangonanao dia soraty ao hoe zao ny fiangonako mba hatonga anao tsy voakasikasa afaka encadrena fotsiny ho an'Andriamanitra isan'andro sy hatsangana foana ao amin'i Jesosy isan'andro. Amen. Dia mino fa nareoreo tsy izy tavely eto zany rehefa neny ny trompetra fa miara-miaka ary tsika tena iorakoraka eny amin'ny raha lanitra. Jesosy, halleluja. Tao tsika hivavaka ho an'ny marary. Halleluja. Ny mpiandraikitra rehetrarehetra afaka miverina zany afaka miverina any amin'ny toerany
fa raha misy marary zany aminareo a dia efa misy toerana nametrahana ny marary hoentina mambavaka amen hoentina mambavaka zao tsika mila mino a fa mifanasitranana dia avy amin'Andriamanitra ary rehefa miasa Andriamanitra dia manana fanantenana fa rehefa mikasika anao izy dia tsy olona nikasika anao fa Andriamanitra ny anasitrana anao sady zany dia tsika rehetrarehetra ireo jereo aza mifampitazatazana fotsiny mijery hoe izy no ampiasain'Andriamanitra eo tsy paster Rodolphe no ampiasain'Andriamanitra tsy reto paster reto no ampiasain'Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy no hiasa hikonfirme ny finoanareo fa minonareo fa Jesosy anafaka izay nasitrana anareo sady zany no zany mijoroa tsara manana fo mijoroa amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia maneke fotsiny izay taridalina omen'Andriamanitra eo fa hiasa mahery Andriamanitra valom-bavaka le izy le vavaka ho eny amin'ny sisiny any vavaka ho amin'ny marary le hovaliany eto rehefa avy eo ny vavaka tsika tsirairay avy ny hovalian'Andriamanitra eto rehefa avy eo dia ndao atsika hitsangana no fahofantanantsika any amin'ny lanitra angataka amin'ny fanamasintsika sy ny fanatrehany amin'izao fotoana izao fanahy masino milanao zay mesa mahery Jesosy eo ny ilainay Jesosy tsy hoe fanasitranana ny ilainay tsy hoe fanafahana fenao mihitsy no ilainay te hiombona amin'izany fankasitranao zany zay Jesosy ary amin'izao fotoana izao reo marary rehetrarehetra reo tiako ianao ametraka ny tananao amin'ny marary ianao apetrao faritra marary ny tananao feno zay fanamasina feno zay fanamasina feno iaho fanayo feno iaho feno sadatany amin'ny lanitra ny tananao tenen'Andriamanitra feno iaho fanahy maso Sana
milanao. Tena milanao, tontolo miaina. Sy mahefany toninonao na fiainana. Marirelina renany no mampapatataka. Ramandesia tenu Ramandesia tenu yana uvunaitao tesosio. Megaviny pastor sarehetra nididina ny marary, ivavaka ao amin'ny marary a. Ivavaka ao amin'ny marary ny pastor sarehetra manodidina ny toerana izay misy ny marary. Dia ny mpiandraikitra rehetra ihany koa manaraka aorianan'izay a. Jesu manao ese ny marary rehetra. Halleluja. Apetrao amin'ny faritra marary ny tananareo. Apetrao raha eo amin'ny maso dia any amin'ny maso. Raha eo amin'ny tongotra na vavony any amin'izay toerana rehetra misy ny marary ianao. Dia apetrao amin'izay faritra izay a ny tananao. Halleluja. Halleluja. Nasy mivavaka ho an'ny marary sika. Halleluja.
tonga dia lahatra ny marary tonga dia lahatra dia mandeha fotsiny mandalo dia atao esesa dia metraha-tanana alefa tonga dia milahatra voaka mangataka ny ambassadeur azafady avy hatrany dia mandamina kely sady misy mandahatra an'ilay marary dia misy miandry aty amin'ny vavolombelona tsy mikorobaka fa samy andalo eo daholo azafady miandry kely afaka mbola mipetraka anareo dia misy mandamina mampitsangana anareo vetivety azafady The
mandroso madame Martine. Mety efa tsy mila solomaso tsony angambe, ha? Sa mbola mila solomaso? Ha? Ao fa tsy efa sitranon Jesosy. Tiaka mampetsia ho an Jesosy! Aloha angamba ny sorony ty. Madame Martine, nandritry ny ray volana, tsy mahita ny maso ary tsy mazaka mazava. Fa sy reo fa mazaka mazava. Nandritry ny ray volana, marary maso sady tsy mahita fa mitambatra izay jerena, ary rehefa nivavahana teo amin'ny fametrahan-tanana dia nahita ataontsika ny esie Madame Martine. Misy soratra kely madinidinika ihany lazay fa tsy hitany tato taloha dia ampahamakiko ho azy. Loha. Tsy hitanao io taloha mitambatra ary raha ataoko tanana firty mila mitazona micro zafady. Ray, roa, zéro. Tsy hita fa mitambatra izay ny taloha. Ya, tiaka mapetsy eo an Jesosy, Jesosy manasitrana an'izany a. Mandroso ato ary tompoko. Alléluia! Miasy Jesosy sa tsy miasy? Ya, ty mpanompon'Andriamanitra ty ny problème-ny a. Voan'ny cancer nono. Ny zavatra nitranga dia zao a, tao anatin'ny enim-bolana io. Manaintaina be foana moa izy io isan'andro. Tonga teto izy a, tao anatin'ny vavaka sy ny fametrahan-tanana, reny ny zavatra nitsoka ny ala tao a, tsy nandrefa naintaina naintsony izy. Andraso izy anazava kely a, ahoana ozy izy dokotera mantsy anao? Tamin'ny mois de janvier nanao bilan complet dia tsy maintsy didina ozy izy a 2 semaines dia moa zany tsy nanao an'ilay opération manodidina ara dia efa menimenina daholo fa iaho manana ny Jesosy mpanasitrana ka nandalo Jesosy androany dia tsapako misy fa tena niongotra hatramin'ny fakan'ny aretina. Korangoranga mafeo an Jesosy! Mahagaga Jesosy. Mahazo anareo Fianarantsoa. Madame Rasoarivelo. Madame Rasoarivelo indray a, efa enim-bolana zay ro maharary io tongony io dia mangotsokotsoka. Sy tato anatin'ny fotoana amin'izay le sory ny kirarony dia natototony zay maharary azy ohatr'izay fa tsanoheniny koa. Nanakory soa izy tao mba tantarao moa. Nangosogosoka zany mitomboka fa ho enim-bolana zay. Sy mihira iny zany dia nasoroko ny kiraroko dia ataoko takizao sy mihira iny dia tsaheniko zany sy vita amin'ny fotoana. Jesosy. Tsany Jesosy. Voninahitra ho an Jesosy. Ya, madame Lalao a, nanana problème tamin'ny maso izy atao anatin'ny 2 taona zay a, manjavona foana io maso. Ary ny zavatra nitranga nanomboka teto a, nanomboka tsapany fa nahiratra tsara ny maso afaka le manjavonjavona tao arina ny fametrahan-tanana. Atao fa ataontsika mamaky tena izy androany a, dia ahitana hoe tena manjavona sa tsy manjavona tsony. Adresy téléphone. Loha. Mahita tsara ho voninahitra Jesosy a. Ramsey Benjamin, mandroso ianao a. Nitondra hazo be zay izy tao ambany tao boiron a. Tsy afaka natehina mihitsy ny tongotra vy iny. Zao a, afaka nandeha Monsieur Benjamin avy any a, natehiny ny tongotra vy a. Accidenté io tongotra io tamin'ny 5 juin, zany hoe efa ray volana latsaky zany a. Tsy afaka nitehitany ny tongotra vy a. Fa androany a efa io mitery afaka mandeha tsy soma tsara, afaka mitehitany. Tiaka mampetsia ho an Jesosy.
Waya Wenje Mahiranje Mangsa Hemwa Madama Rasayar Nur Mahararia Bum Luhapta Huluing Mantuluing Desafa Computer Eva Huer Taunga Zay De Mahararan Mas Dinakuma Sava computer ni nilani se zao ve afaka sa sava moa nataony jesosy dia afaka mihodina niala aby naharary aby daholo tamin'ny loha tamin'ny maso tamin'ny vatany rehetra ataontsika hitiaka mahafa jesosy nanao an'izany halleluia Alleluia hoan'ny zanak'ondry miaino atsara ianao androany tsy voatery ho tonga eto ianao dia vao andray fanasitranana fa rehefa connecté amin'Andriamanitra ianao naiza toerana misy ianao a afaka ny andray ianao ty miracle ray ity fahagagana ray ity dia tamin'ny volana juin tamin'ny heritaona alleloia zavatra nitranga dia zao tany Majanga zay a nanao fotoana tahaka an'izao a tamin'ny heritaona volana jona tahaka izao dia ny vavolombelona nety ty mpanompon'Andriamanitra ty a nanaraka direct tamin'ny Facebook le croisade tany Majanga izy tamin'izay fotoana zay ny aretina nahazo azy a misy kista atao amin'ny ovaire gauche 7 cm hono ny abean'io tamin'io fotoana nanarahana an'io direct io a dia tamin'io no nandraisan'ny fanasitranana tao anatin'ny vavaka fanasitranana tamin'izay fotoana zay dia ndao izy ataontsika mitantara kely ny zavatra ny ainana tamin'ny nanao croisade tany Majanga dia nanaraka tamin'ny Facebook a dia za efa narary efa hodidiana satria efa ngeda be le izy dia narary be mihitsy a tamin'izay dia hoe tsy maintsy hiatrika fandidiana fa nanaraka le fandarana dia zao niteneniko hoe Jesosy a ianao no manao ny opération ako dia sitrana voninahitra ho an'i Jesosy urakoraka mafeo an'i Jesosy Alleluia! Izy a no Marie Niansa. Nandritra ny 5 volana izy a dia narary ny lamosiny a marary a mamaly aty amin'ny tratrany. Marina sa tsy marina zany? Marina. Androany izy a niatrika ny fanatrehana androany a dia nanana fahatsapana izy a niasitra zany aretiny zany. Marina sa tsy marina? Marina. Iza nanao an'izany? Do tsika miarina voninahitra amin'ny Jesosy tia tanana mafy ho an'Andriamanitra. Alléluia. Ramatoa Angèle, nandritry ny 2 volana tsy afaka mitelona sakafo fa misy mibana ao ny ao amin'ny tendany ao. Dia androany a rehefa nentina teto amin'ny Jesosy a dia afaka mitelona, afaka mitsako aloha fa tsy manao telomoka, afaka mitsako a mofo a sy mitelona tsara. Hoy zay hoe azalanina le mofo aloha fa alao a hoaninao ety mba hita tsara hoe nihinana mofo ianao mamy dia atelomba ho hitan'ny olona ho voninahitr'Andriamanitra irery any. Halleluia, halleluia. Nandritry ny 2 volana hony a izay tsy afaka nitelo zay ranon-javatra foana no haniny a lasopisopy a potipotehana vary maritra potipotehana fa androany tena nisy mofo a nisy sisika iny hohaniny iny a natelo ny somatsara voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Tiaka mampiatsika ho an'i Jesosy. Halleluia.
nararitratra nandritra ny 2 taona nandritra ny 2 volana ary ny zavatra tsapany a teto izy tamin'ny premier jour teto izy omaly dia reny nanomboka niova tamin'ny omaly a fa nanomboka afaka le aretitratra nanindrotsindro natao amin'ny tratrany tao tonga eto izy androany ny confirme azy fa sitrana tanteraka ho voninahitry Jesosy rery any a teka mabetsika ho any Jesosy. Jesosy tsy miova. Samuel marary ny heriny efa enim-bolana zay a marary foana le izy a rehefa mba mipetrapetraka ny mba azoazo zay le izy a fa de marary le izy maly a eniova be le izy fandroany am'izay a eny fantsahatra le izy marina sa tsy marina ndray mato Samuel marina to Jesosy Jesosy nanao an'izay fa soavana be ho an'ny Monsieur Samuel ataotsika hiara hidelana Andriamanitra aminy voninahitra ho an'i Jesosy. Alléluia. Izy no safidy kely nandritry ny fotoana edy izy narary ny kibony dia tsy afaka mijoro izy fa miodrika foana androany izy sitrana iza nanany sitrana safidy Jesosy do tsika tia tanana mafy ho an'i Jesosy Ramsey André nandritry ny 5 volana tsy dia maheno ny sofina vy lamosina marary asepotra ao amin'ny tratra ao manaona nefa ny fahatsapanao Monsieur André am'izao manaona ny lamosina efa tsy dia magnano loatra tsony izao efa tsy dia manahy koa ary ny tratra efa magnafa ny septra tsy fantatro alohanamba rehefa mandeha mafy ary tsy fantatro efa niditra tsehatry Jesosy lay sofina anao ese kely tsika zafady sofina vy zafady pasteur sofina vy ny atao ese ny havanana tapenana afaka veriny dada ave zay teneniny Jesosy mpandaka mpamonjy Jesosy Alléluia, tena mabe ho an'i Jesosy izy ny demoninahitra izy masangatra izy manasitrana ny sofina ny lamosina ary ny fanaitainana rehetra voninahitra an'i Jesosy Monsieur Jean Etienne narary maso tsy mahita soratra zao izy manomboka mahay mamaky teny mahita tsara aloha fa izy ihany no ataontsika mamaky an'izay ty no vakiana ato tonga sa marary voalika mivoto migosikosko Alleluia voninahitra Jesosy sitrana ny soamantsara le maso ary faharoa araky ny efa mivakiny teo mitongony marary loalika io zany nandritry ny 5 taona tsy afaka miforotra tena manaintaina zao izy ataovy zay tena fiatsika tsy vitanao taloha marary manaintaina mafy zany taloha fa zao efa samanaro zao koa Alleluia eto manoloanatsika eto madama Herosoa madama Herosoa ndray dia nandritry ny 2 volana nanjavona ny maso sady nalailay se zao miainina ny malailay dia nazava soa ny maso marina sa tsy marina madama Herosoa marina to andao mba vakitsika ary ty soratry ty maso Herosoa andaotsika hiteaka mafy be ho an'i Jesosy Jesosy manao an'izany One
Alleluia. Ity ireny mpianakaviana ty dia nositran'Andriamanitra androany. Amen. Androany dia itorovavolombelona izy. Fa narary ny tratrany na dia tsy afaka mihetsika ny vatany. Amin'izao ve efa sitrany ianao neny. Efa sitrany izy voninahitra ho an'i Jesosy. Zay ray zay. Fa tsy nahy teny izy nandritra ny fotoana maharitra. Fa amin'izao fotoana izao izy lasa nahy teny dia na izy ary gaga atao ve Jesosy. Jesosy. Metika voninahitra Jesosy. Rahala Jean Marcel, efa heritaona no nisy tsy fetezany tao amin'ny ila havanana, nisy fanaintainana, nisy hatrany amin'ny loha, amin'ny ilany havanana iny zany hatrany amin'ny loha ka hatrany amin'ny tongotra. Dia rehefa misy fotoana matetika teo aloloha teo zany dia mihetsika le aretina dia tonga dia tsy matsiaro tena fa safotra eo zany. Fa omaly izy efa teo ary efa sitrana omaly fa niaino tsara izy aloha hoe sitrana ve sa tsy sitrana. Dia androany izy mijoro vavolombelona sitrana tanteraka, tsy nanao krizy mihitsy Jesosy ny nanasitrana. Tiaka mapetsika ho an'i Jesosy. Alleluia. Dia manaraka zany ho an'izay nandray taratasy amin'ilay olona nanolo tena nandray an'i Jesosy. Misy taratasy nangonina, mety nisy mpiandraikitra hafa nitazona taratasy ihany dia miangaviana indrindra anaty razy aty aloha atao amin'ny pasteur, atao amin'ny ilany avy, atao amin'ny senato mba ho angonina amin'izay fandaminana ho atao. Misaotra tompoko. Misaotra Jesosy. Ny maso rehetra androany nataony Jesosy mahita tsara mihitsy. Alleluia. Problème na maso verina foana. Ny maso ilana ozy izy tena tsy nahita mihitsy dia ny ilany nanjavojavona. Zao samy mahita tsara ho voninahitry Jesosy. Dia aloha fa ataontsika mamaky tena izy androany dia hitantsika tena mahita sa tsy mahita. Taona, volana, mahita tsara ny maso voninahitry Jesosy. Tena mahita. Mahazo ny anjara ny ray aman-dreny, ny kilonga koa samba diso anjara. Dia teto koa zany Jeremia dia tena faly. Naharary azy io sorony io dia mihetsiketsiky asa na ny deboatina na nakory fa maharary dia maharary se tonga teto dia mijanona le mihetsiketsiky ary mijanona koa ny maharary. Marina ve zao Jeremia? Marina. Jesosy. Jesosy ro nanasitrana ny Jeremia ataontsika hitiaka mako an'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Izy no rakoto Pierre. Nandritry ny efataona izy narary andoha. Dia androany izy nanana fahatsapana fanositrany Jesosy. Marina sa tsy marina zany ray. Efa tao zeny namparary fitsabadiana tao amin'ny rano androany izy nositrany Jesosy. Iza nanao an'izay? Ny pasteur. Jesosy nanao an'izay. Jesosy Kristy avy any Nazareta. Dia narary koa ny sorokany. Marina sa tsy marina? Marary dia tena rary. Mikoa ka. Fa izao zay zay vavaka mihetsiketsika. Alleluia. Loatsika tia tanana mafy ho an'Andriamanitra. Alleluia ho an'ny zanak'Osy.
jesosy no membonahitra any amin'ny fahatsarany sy ny amin'ny fanovampiainana amin'ny sesisesy tamin'ity anio ty ary mbola miasa izy ho an'ny ramatoa aina maso avanana nanaitaina lona rary a hatramin'ny efa ela be tamin'izy enitaona no nenjera dia tao arinan'izay a nizay maso manaitaina sy loma rary zay azonareo an-tsaina ve mety tsy azonareo an-tsaina fa tsy anareo le aretina aloha fa ho amin'ny madame aina sitran'izany ary tena fifaliana tsisy ohatr'izany a tiaka mampetsika ho an' jesosy alleloia voninahitra ho an' jesosy a ineny ito ny tena problemany a sady narary ny lony narary ny lamosiny le aretina andoha zay efa hoerinandro a fa androany ozy izy tonga teto a tamin'ny maraina mbola narary zao a efa sitrana somatsara ho voninahitra jesosy ny lamosina indray a manaintaina foana ozy izy a da mipetraka ela mitsangana ela marary fa androany izy a niara ny sotraniny jesosy daholy a reo rehetrareo a voninahitra ho an' jesosy rery any sitrana ny marary tsara tsika raha mba miara mifaly amin'izy ireo a noho ny voninahitra andriamanitra tonga eo amin'ny fiainan'izy ireo hito indray a madame eliana dia io mazaka rivotra mihitsy fa marary rehefa misy rivotra zay le izy a dia ny anankiray faharoa koa io orona io any a rehefa mangatsika ohatr'izao tsy azoko asiana fa tena marary be rehefa mangatsika ohatr'izao ny andro dia misy zavatra mivota ao anatin'ny oroko dia raha voakasihanao dia tena marary be dia nefatra amin'ny fotoana nahatongavako teto zay dia azoko atsihinao tsoba tsara le oroko fa tsy misy marary mihitsiny dia voninahitra ho an'andriamanitra re hitanareo soa fa tegna porentiny mihitsy ny orona io a fa sa marary ataovin-draika moa moa soa jesosy atao tsy tiaka mafideran'andriamanitra alleloia ity renim-pianakaviana ty a madame noeline no anarany nandritry ny roapolo taona izy a marary itarehany io dia tena mangididy be mihitsy fa androany izy a teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra dia lasa tsy nangididy tsolona izy a marina sa tsy marina zany madame noeline izy nanao an'izany ataotsika itetanamana voninahitra ho an' jesosy a ty zazy ty a tao anatin'ny herinandro zay a tratra ny fanaviana ary mamay be foana hono izy io tamin'ny maraina na dia mivavaka tany am-piangonana ry zareo a mbola reniny mamany fa mbola namay be izy amin'ny fanaviana fa noho ny tonga teto izy androany inona no ny traka nanara izy nametrany pastera tanana tery amin'ny toerana itarisa ty tena namay be fa tena nygoainy mihitsy hoe ataoko akory ty zazy ty fa mamay be mihitsy tombo manara be dia nitsapain'le madamo zay ny tagnany sy ny tombony a dia ozy izy ty pastera tena ray pastera ny tagnany sy ny tombo dia sa namay koa izao afaka mihesikesika sara i teka mapetsika ho voninahitra jesosy finaritra nanomboka tamin'ny 26 juin dia ny olana ny finaritra marary be foana io nifiny io fa rehefa tonga teto androany a nijanony zany marina ve zany finaritra jesosy nanasitrana ny finaritra androany a andao iara iteka mapetsika alleloia izy a no madame florentine narary nandritry ny 15 taona hony izy a ny kibony sy ny lamosina androany izy a teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra dia nisitrany jesosy izy marina sa tsy marina zany izy nanao an'izay
Jesosy. Lotsika tiaka ho an'i Jesosy Madame Marie-Thérèse nararo izy izy ny teo amin'ny vavany ny tarehany ray manontolo akavanana iny a zany hoe misy fanaintaina natao anatiny tao ny zavatra tsapany nanomboka teo a nandray fanasitranana izy a tsy rentsony lay manaintaina teo amin'ny vava sy ny tarehy ny tongony akaviandray a nandritry ny 12 taona dia mangididiito izy izy sady marary manaintaina foana fa zao a ny zavatra tsapany a nisy fiovana dia nanomboka tsy rentsony le fanaintainana afaka soma tsara ho voninahitry Jesosy rery any a teka mapetsika ho an' Jesosy. Alléluia ho an'ny zanak'ondry nomena efatra taona zay a marary io nifin'io dia mampijaly azy sanandro jereo ane nomena reny caméra ijoro vavombela voninahitra Andriamanitra tsika ao anatin'izany a tena mijaly dia mijaly mihitsy izy efatra taona mba eritrereto ny aretinify ao anatin'ny atsasakadiny fa ny azy efatra taona fa rehefa tonga teto nysotrany Jesosy tao anatin'ny 3 volana koa marary ny vavoniny fa tsisy mialy eo hoe sitrana daholo zany a marina ve zany nomena andaotsika hitiaka mafy a Jesosy nanao an'izany izy a no madame lala tamin'ny 26 juin izy a dia nivoto tato amin'ny lamosiny dia nanaintaina be mihitsy hoe dia tendra nandalo teto izy tamin'ny omaly dia nijanona izy a nanomboka afaka le nanaintaina androany izy tonga teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra afaka tanteraka le manaintaina atao amin'ny lamosiny marina sa tsy marina zay madame lala marina zany izy nanao an'izay Jesosy dotsika amerina voninahitra amin'ny Jesosy. Dizastera samy joro etiko ianao tsy joro zay nisitraniny Jesosy rehetra tany makanesa ty aingana manome voninahitra an' Jesosy tsy ory a ny problème ny a narary tenda nandritry ny 3 andro a tao arina ny fametrahan-tanana teony a tonga dia reny fa sitrana izy ny mama moa tsy niakatra teto fa miandro eo ambany ao izy a fa nazavain'ny mamany hoe na saina amin'ny 3 ary izy dia marary ny tendany androany a voninahitra Jesosy rery any a sitrana soma tsara izy a omenan'i Jesosy ny voninahitra miteka mapetsika rehetra voninahitra ho an'i Jesosy raha matoa Filipina manaintaina be ny kipo tao anatiny 2 volana fa rehefa teo a dia nitsahatra zany a dia sitrany zany zay ve ny zavanisy eny paster amin'izao efa sitrana sady asehoko koa hoe ny amin'ny mahatanora ny zanako dia narary saina izy ary milanja entana be noetiko ambavaketo sy ny zavikeliko iny amin'ny akofafambany iny dia rehefa nitarihany pastera hoe ndao mba hivavaka aminay dia niala teny amin'ny vatany ilay eta mavesatra lanjalanjainy ny talohany 26 teo dia voninahitra ho an'i Jesosy no ijoroko eto fa Andriamanitra iray ihany ka efa nampianarina tamin'ny taloha hoe nikambana ny mino dia iriko itoy hatrany hatrany misaotra pastera amen. voninahitra ho an'i Jesosy alleluia avy aty madame Philipine tsy izy rery zany a fa na ny zanany koa sitraniny tompo teo a voninahitra ho an'i Jesosy alleluia ity tovolahy ty a Jean de Dieu no anarany afakely ny fisehoan'Andriamanitra androany fa tao anatin'ny fidirana dia nanasitra anazy Jesosy nidiran'Andriamanitra narary kibo be mihitsy izy nandritra ny 5 volana fa vao nidiran'Andriamanitra izy a dia niasitra ny aretina marina sa tsy marina zany Jean de Dieu izy nanao an'izany Jesosy nanao an'izany a metsika voninahitra Andriamanitra
manasitrany jesosy madame lantonirina nandritry ny fonkajikajy nandritry ny 7 taona tsy nareny sofina avanana zao a efa mandre ataotsika ny ese Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy. Alleluia. tsy hainao mihitsy fa zany taloha tsy naheno loatra zany. Halleluia. De rany Jesosy. Madame Lalao a marary ny lohalika roa ny manaintaina be rehefa mangatsika ny andro tao anatin'ny fametrahantanana teo tonga dia reny fa sitrana avereny kely Madame Lalao izay fietsika tena tsy vitanao taloha. Marary rehefa manao an'izany voninahitra ho an'i Jesosy fa sitrana soamantsara teka mabetika samba navelan'i Jesosy tahina fa dia tena nitahiany koa androany. Naharary io masony io efa 12 taona ivoniditra nianazy zay moa vao nianatra ia dia marary ny maso sa mahay mamaky soratra fa mitambatambatra ny soratra vakiny. se zao dia sa maharary koa Amin'izao efa sitrana. moa hamaky tsika inona ty soratra ty Narary maso mandritry ny 12 taona. ndao tsika hitiaka mafy be ho an'i Jesosy 12 taona fa zao sitrany Jesosy dia tsy vitan'izany fa nivavony tao anatin'ny herintaona dia narary fa tahina dia tahiny Jesosy a dia anjara ny tahina ny fitahina fa tsika rehetra hiara iteran'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Dia tian'Andriamanitra misy fianarasoa zao izy no Julie no anarany aretina anankitelo be zao fa nisitran'Andriamanitra androany a narary ny lohany a mana tsatsymary nangididy be koa ny sofiny a mana tsatsymary ary ny fony a dia marary ary tsy mazaka mihitsy izy fa revo malahelo dia mitomany androany izy na tsapa na nampiadanana be no sitran'Andriamanitra reo aretina anankitelo teo a anankitelo ireo teo amin'ny fanatrehana iza nanao an'izany Jesosy. Tsika tia tanana ho an'Andriamanitra ho an'i Jesosy reo andronary. Ary misy zay sofina mahitaina maso masopasika tsy mahita ity koa zao mbola sofina roa narary nanaitaina hatramin'ny volana mars avril mai juin efa bolana zany a androany rehefa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa nentina mbavaka dia sitrana soamantsara ny sitran'i Jesosy zany. Tiaka mabetsika ho an'i Jesosy. voninahitra ho an'i Jesosy Madame Ela nisy ny vonto tao amin'ny tendany tao a dia rehefa manaintaina izy io dia manaintaina mamaly hatrany amin'ny sofina dia raha vao tsofiny rivotra fotsiny ny sofiny a dia mare manaintaina izy dia inona ny zavatra nitranga teo rehefa tao anatin'ny fanatrehana mivavaka iny fotsiny dia nangataka tamin'ny tompo a Jesosy io tsy mila fametrahan-tanana fa ianao no hanasitrana eto vao vita ny vavaka dia eniko nisy zavatra nitsoka avy tao amin'ilay sofina dia nisokafako nesoriko misatroka tsy naheny manaintaina na nitsofiny rivotra ny sofoka teka morakoraka mabe voninahitra Jesosy mbola avetsika mbola ato e mevonahitra an'Andriamanitra kosa rehefa aveo tsika idera no manavana ideratsika an'Andriamanitra iza ny narana azafady
raha matoa mozely a nangotsika be ny atoka dia mihitatra any amin'ny tanana nandritry ny nandritry ny 7 taona nandritry ny 7 taona mangotsika be ny atoka dia mitatra trany amin'ny tanana zany tsy afaka mitodika ave anao tamin'izany sa ahoana ary zao manao ahoana efa sy antsony mangotsika ny tanana miverina amin'ny laoniny aho Jesosy Kristy nomemboninahitra teraina ny anarany alleluia dia koa raha maritsiahy ny kapitaine Romana zany aho fa madame Ranosy a sy tonga teto dia nivavaka ho any zanany tany an-tranony izay tsy mahasakafo fa misy zavatra mibotsimbotsina miaka-midina ao amin'ny vavoniny ao manarak'izay a dia voantazo be ny zanany izay atao hoe sendra rehefa noentiny ambavaka teto tany an-trano sitrana marina ve zay marina verika amin'Andriamanitra ny voninahitra fa tena ny zavatra nampitaitahana fa tena nalazo be izy tena marary fa nefa aty antoram-bavaka anazy a sitrana izy fa tonga an-trano nahazo hafanana sady ny sakafo nitady sakafo be mihitsy izy fa tonga any an-trano sa vitan'izay fa io ny azy a io tratrany io maharary azy hatramin'izay niny madame Ranosy a sitrana koa zay dia zao manakory noho ny tiana rary nandritry ny 3 volana dia mbola nagnidihidy be tamin'ny maly fa androany tonga dia sapa koa sitrana tanteraka fa tsisy koa ny aretina ataontsika hiteaka mafy be a iterany Jesosy alleluia andia amin'izay ny pasteur ary isa vonina ve pasteur indrindra zay ataonao no aranay misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izay fatanterahany fotoana tao anatin'izay 3 andro izay andeha mba hitehantanana mafy ho an'Andriamanitra isika ny amin'ny fitondrany sy ny fitantanany ary atao amin'ny endrika hafa kely indray a no teny entinay misaotra atsika rehetra ankehitriny misaotra pasteur amin'ny fitenenana solotena ihany ny tenako eto manoloana reto mpanompon'Andriamanitra eto ny fifampiarabana toy ny farilavavany tsy lany amamiana ka indro averina hatrany pasteur rehetra tsy fidiana tsy avahana ianareo manakaja mpitondra fivavahana miarahaba ny rehetra traty ny asaramanitra nahazo tombonandro ny tahin'Andriamanitra tsy sanatria tonga namana vao mavomavo fa miarahaba ny vahiny amin'ny foravoravo ny fotoana ny roany dia fotoana tena miavaka 2 andro misesy no efa nentina mambavaka reo karazam-piangonana no miara-manonja ka ny tenin'Andriamanitra dia tena nafonjy ny hevitrilay fiombonana fiangonana maro no mitambatra ao miara-mitory amin'ny fahaiza-manao mifanohana amin'ny asa sy amin'ny fifankatiavana samy hampiasa amin'ny fanomezam-pahasoavana miara-mampianatra sy miara-mitory ny teny voalaza ao anaty baiboly reo mpanompon'Andriamanitra no mifanometanana ny ara-ny asa sy nitondra ny teny mpanasitranana ny anara-piangonana no mizarazara nefa samy miara-mientana sy mandray anjara hanaitra ny maro tsy ho varim-bariana
amin'ity andro farany izay feno fahoriana reto zany le karazam-pahoriana ok fantoka tsaratsika sokafo ny fijery amin'izao andro zao fa miova tanteraka amin'ny fomba hafanao adokorotana saika maneran-tany hanoanana misara eo anatin'izany sakafo voaloto voapoizina ny tontolo ny arety mandringana tonga daholo ny timoto faharoa toko fahatelo tanteraka avokoa tena mampalahelo ny toko fahefatra amby roapolo amin'ny bokyny matio tanteraka avokoa sokafo kavakio fa valo ratsy azo valozana avy amin'ny satana ny fanadevozana andevozin'ny otany olona maro ny sampy sy ny vavaka no indro afangaro andevozin'ny toka asava mahatomelona ny taranaka maditra amin'ny zanak'olombelona andevozin'ny sitiara rongony sy paraky izay manimba ny tenany amin'ny setroka rasy ratsy filalaovan'ny ratsy fijangajangana izay tena manapotika saika isa-tanàna andevozin'ny aretina sy ireo fahantrana izay manimba ny pino tsy misy fiafarana ny vahaolana menantsika eto androany miaratsatra ny tantarany tany ka hoana hoe ianao no andosiran'izany efa tombotra ny farany zao tolo zao koa tandremo ny teniko dia ho velona ianao vahaolana tsara ho an'ny olona maro ny tenin'andriamanitra ny vakio sy ampiaro teny mpanasitranana mitsabo ny marary teny mpiadanana ho an'ny ory sy mijaly teny mpanafahana ho an'ny mbola voafantotra ho amin'ny fibebahana marina sy matotra teny mpamonjena ho an'ireo zentilisa ho an'ny hafa firenena mba handray paradisa ny teny no nahariana ny zavatra rehetra teny feny voninahitra ary koa tsy misy fetra velona sy mahery ka tsy takatry ny saina manasitrana manafaka mampitony ny taraina ilay tenin'andriamanitra tsy misy kilema izay hitondranao miakatra ao Jerosalema ireo mpanao asa soa no andeha fanampio ny aretina sy ny olana vitan' Jesosy io faraparanana amin'ilay famonjena ny famonjena dia tsy anara-piangonana ka matetika voafitaka reto ankonana fa tsy misy voavonjy raha tsy amin'ny alalako hoy ilay teny tonga nofo dia Jesosy malalako koa raha mbola misy liana amin'ny lalam-pamonjena manatona ireo fiangonana amin'ny faneretena fa mandray ampitiavana ireo mpanompon'Andriamanitra sady faly izy ireo nidirana ao ny lanitra koa mangataka aminareo aho ry rahalahy mba hambinina ranofo sy ara-panahy ka tsy ampina inona na inona fa ny famonjem-panahy aza atao tsinotsinona hafatra manokana ho antsika mpanompo aoka hitambatra ho iray hoy ny tompo ho tanteraka ny tanjon'ilay fiombonana ho amin'ny fanjakan'ny lanitra nisam-piangonana toy izy ny azakazaka fa tsy vitany eto hiany mitorian'ny teny hatramin'ny farantany hararaoto hatreto ny andro sy fotoana fa ny fikelezanaina dia tena tsy hofoana koa tao amin'ny namana sy ny fianakaviana mba handray famonjena mity asa fitoriana tsy vitanao rery izany asa masina vahaolana ho anao tsy vitanao rery izany asa masina izany vahaolana ho anao ny fiombonana hatrany mitodika amintsika vahiny amin'izay ary isaorana mahonokana ireo mpitondra fanjakana nakasitraka nanome lalana teto an-tanàna isaorana avokoa ny nandray ny fanasana nakatony teny ka nandray ny fahazavana isaorana indrindra ireo mpanompon'Andriamanitra nampiray nampitambatra ny vahoaka ny lanitra isaorana manokana ireo birao mpitarika na mpianatra nanorona nomeny toromarika isaorana ny teknisianina teny zava-maneno fa raha hatsarana dia feny misaotra ny mpandihy mpihira mpanentana fa lasa maivana daholo ireo mavisatrentana isaorana etoana fa tsy hoe farafanononana ny pastera rehetra ao anaty fiombonana misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny vita rehetra fa ny firaisantsika any an-danitra ny fetra amen misaotra an'Andriamanitra tokoa isika ny amin'ny fahatanteran'izao croisade lehibe izao misaorana ny amin'ny teny izay nafafin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony dia le temim-pamonjena temim-panasitranana temim-panafahana mino zasy ianao fa tanteraka teto izany fahatanteran'ny ten'Andriamanitra izany koa raha sitrakitsika indrindra dia andeha mba hivavaka manokana ho an'ny hvkl ray manontolo ny ekipa ray manontolo sika rehetra tompo koa amin'izao fotoana izao hivavaka isika ho an'izy ireo mba hitohatrany ny etaeta faniriana izay apetrak'Andriamanitra ao amin'ny mpanompony
ny amin'ny atonga ny malagasy rehetra andray famonjena efa tsy tsika ihany aza fa mety ny hafa firenena ihany koa. eny ary a andehatsika hiaraka hivavaka araka ny tenin'andriamanitra mifampivavao izy izy a zavatra lehibe indrindra azontsika tolotra ho anazy ireo noho ny fitiavany antsika sy ny fitiavany amin'ny fianaratsoa sy ny fitiavany amin'ny fiangonana dia hivavaka. Toatsika hivavaka ho amin'ireo délégation ny ekipa ny hvkl rehetra zay tari amin'ny papa sy ny fianakaviany a zay tonga eto toarytsika hiaraka hivavaka ho anazy ireo. Ray malala misaotra anao zahay mankasitraka anao zay ray a ny amin'ny ampiasanao an'ireo mpanomponao rehetrarehetra ireo ho an'ity tanàna amin'ny fianaratsoa malalana ity. Misaotra ray a fa nampiasainao izy ireo tamin'ny alalanao ho fitaovana vaovoandray namonjehana ny tanàna anay ary namelona ndray le afo tamin'ny fiangonana rehetra eran'ny fianaratsoa. Jesosy eo misaotra anao zahay fa namasina mankasitraka anao zahay ray eo mankalaza anao zahay androany zay ray malala ndreto zahay a ao anaty fiombonana miaraka mpino rehetrarehetra eto fianaratsoa miara mivavaka ho amin'ny hvkl-mission an'izy ireo a ireo mpiaradia amin'ny rehetrarehetra rayo mehoery hatran'izy ireo metanjaka hatran'izy ireo apreto hatramin'ny afo mifanompona tsy ho mangatsika mihitsy ao anatin'izy ireo ampiasa ao hatran'izy ireo era madagasikara era zao tolo zao ho vavolombelona fa velona anao jesosy mandra-piavinao jesosy eo ampio izy ireo atonga afana marobe any an-danitra ampafantatra ny olona marobe ho nifisinao jesosy kristy. Jesosy eo mangatak'izay mivavak'izay ho anazy ireo ny amin'ny mission zay nanorahanao ho anazy ireo ho tateraka somatsara zany ho vita tsakasy andavany zany taka nyterenao jesosy hoe vita mialohany atongavanao jesosy kristy a eto amin'ny raha ololanitra ampizy jesosy avitan'izany mission zany fantatra efa tsy vitanyrery zany. Jesosy eo mangataka aminao zay mehoery izy meo tanjaka izy ireo meo fahasalamana tsara izy ireo meo zotopotsy metereraka izy ireo hoaky anao jesosy amelomelona isan'andro fa namasinao hitaridalana anazy ame fahazavana ho anazy ireo. Jesosy eo misaotra anao zahay mankasitraka anao zahay ny amin'ny firalahina ny amin'ny fankatiavana zay efa napetraka ao tao anatin'izy ireo ary napetraka ao fianarana ho anay koa zany a androany. Jesosy eo maniry zay hitoy hatrany zany mangeta ety zay ary te ahita zany te andreany zany mandra-piavinao. Misaotra ray malala mankasitraka anao zay ny amin'ny fitahinao a ny hvkl ray manontolo ny amin'ny fanampinao anazy ireo ny amin'ny famatsianao ny zavatra ilainy ary ny tananao zay miaro anazy ireo amin'ny dy rehetrarehetra zay andehanany. Misaotra ray malala ho anao voninahitra amin'ny anaran'i jesosy amen. Andeha teatanana mampeo an jesosy. Ambara moa zany fa mifarana ny fotoanantsika amin'ity anio ity fa minso matoko zay fa jesosy lay nilainao dia eo aminao mandrakariva izy koa dia andeha hitsodrano ho atolotra anao zao ny hitsodrano a eto ampamaranana an'izao fotoana izao. raiso ary ny hitsodrano raha mety ianao dia raiso tena tahaka ny hoe misy zavatra raisinao amin'ny tananao anakiroa no ataonao amin'izao fotoana izao. Hitsodrano anao amin'ny anarany jesosy kristy tompo hita ianao ane jesosy ka hiaro ny lalanao ampamirapiratra ny tavany aminao izy sady anome anao ny famindram-po mandrakariva anandratra ny tavany aminao Andriamanitra sady anome anao ny fiadanana ho ambin'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao anenao ary manomboka amin'ity andro hariva androany ity dia misy fiovana lehibe ny fiainanao miaraka amin'ny Jesosy. Isika rehetra dia hiaraka manao hoe amen. Didi. Ok, allez mon pasteur, va s'en mentir pasteur au Fiombonana. Attends. Allez ça va, c'est l'équipe de la on vérifie.
Miaraka ambony miaraka Fianarantsoa misaoty. Zay mihitsy. Tout le monde. Avelao amizay ho avy. Avy pasteur. Miara-mandihy daholo tsika. Extra. Zay ataoko ataonareo. Tsotra kely. Ohatrany le mitendry gitara le. Eo e. Le miala miteka amizao ohatrao. Miaraka makany daholo. Miaraka makany. Alina sa. Le miara miteka. Ohatsy le tsika. Ambany. Pasteur Dina ambanimbany. Afaka misaotisaoty fianarantsoa hoan'i Jesosy. Saoty. Nareo ve voninanao kidodo tsara. Vonina ikidodo hoan'i Jesosy fianareo. Vonina. Zay dia hita zany kely. Fa zany kadoangatana eny e. Nareo manao kidodo. Ohatronia. Afianao amizao avy. Vonina. Alefa soare. Zay ndraiky olo mijery. Alefazy le kidodo. Atao. Aiza le kidodo. Alefa. Sai, miramar. Afaka miramar faz. Alefa. Aya. Adobe. Alefa. Opa, dimtsirelelo mahita tsara e. Pasteur Fiombonana. Alefa. Aiza. As Pasteur Dina tão. Assim que tudo Pasteur Dina. Alefa. Alefa. Ai narole raka. Makasih jaga pastor. Jesus.
na posterana. Observe, tudo que tá falando na voz. Biarlah kisah kamu. Sot. Recepciona que não. Até para falar para permite. Assim tinha de tribuna. Sabe bacana, mano. Vamos ver. Anda bom. Arrieta. Anda bom. Olha me cima nota já feito. Sete mil Epa! Yoyan, nós vamos lançar! Olha isso aqui, eu até me arama pula como um play. Isa! Rua! Bola funda sana. Lomsan, tutkan tolan. Ray, surkan je. Gila dozo. Isi malah nama dia sur. Sawale. Ini wakil futsin sing. Sawa. Atau bang surkol lagi kenal tanah na. Kita jadi suwe. Saya mana istilah biasa ke kowe. Suwe normal di Jakarta bukan saya. Sawa. Levantenya ambang. Dengan rami tidak tahu lah kota rupa kasar. Saya Funa DJ Dawas. Hamba,
afakan tapa-tapa beda. So. Avelom zembu zewude. Kembali, nyala ke dalam. Mas mandehan. Rehefa ary. Izay mandeha côté sa fito sasany. Rehefa ary. Isan'ny tian'i Jesosy. Atsangatana zay laovy amin'i Jesosy ao. Ndao are. Noho ny amin'izay rehetra nataony noho ny amin'ireo olona be dia be zany olo tena. Ndao tsika hanoroka an'i Jesosy. Le oroka mamy indrindra mihoatra lavitra izay ataonao amin'ny vatinao ary. Zay. Isa, roa, telo. Dia sady mila mafy be samima aloha mandihy samima anao ny anazy aloha asa mifampijerijery alefa taontinina zay ohatriny hoe anao rery ao an-trano mikatona daholo ny varavarana matio sisisy ao mandihy mety fa tsy mivavaka eo are miaramila mafy be ary eo misy mafimafy zay ve efa very efa mate rositana tamin'ny lohaliko lohaliko motsy tsy manao sarotra safatsay izy atao misariny fitaola amizay tanany Fianarantsoa aminiza no aminiza esao tsisy mihetsika avantanana fotsiny fa za fola vasa mihetsika motsy androany zay dia fanatao Fianarantsoa ohatra hoe zany fiderananao limity zany asa mijorany tena misy anao eo anao efa manisatelo mandendehana mihitsy atao mihitsy asa mijana tena anankiray One, 2, 3, stop! Hadirin Farua! William! Asa uvena changement tutike makan desol makan zai God is so Cosa falou? Sete anos Jesus in the left. Nice. Harmoniza. Eso. Makaula na kray. Mandana churu resmi sintanan. Mandana churu. Resmi
tanana anankiroa mandeha na seluroa makany namana anankiray makany namana anankiray tazomy tsara misy tanana anankiroa tazomy tsara misy tanana anankiroa oety misaotisaoty amizay ary izy